Anna ianaranao zany anao an'izao programme zao ana. Za mino fa vonina ianao, matoa tonga ety ianao dia vonina no an Jesosy. Amen. Matoa ianao tonga ety dia vonina ny iona sy hanome tsara indrindra ho an Jesosy. Andehantsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra. Ny fitsanganana dia miendrika fahavononana. Raha tena vonina no an Jesosy ianao dia andehantsika hitsangana amin'ity fotoana ity. Ivavaka antsika tompoko mialohan'ny hamaky antsika ny Salamo 120. Ivavaka antsika ara. Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra. Misaotra satria ndreto izay Andriamanitra nomenao tombonandro indray mba hahafahanay mitombony amin'ny fahalalana anao, mitombony amin'ny fanarahana anao, mitombony amin'ny fankatoavana anao Andriamanitra. Aoka ho feno fankatoavana izay amin'ny dingana rehetra izay andrasanao aminay tsirairay avy Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra Tompo fa noho ny fitiavanao ihany anie no matoy izao anay. Satria tianao be zahay dia ndreto mbola fahananao tenin'Andriamanitra, mbola fahananao sakafom-panahy izay tsy takatry ny saina efa vonona sahady, tsy andronay sahady Andriamanitra ny aina sy hihinana an'izany sakafom-panahy zany. Dia misaotra Jesosy satria ianao no manome herinay ahafahanay miatrika sy mahatanteraka izay sitraky ny fonao Andriamanitra, izay programanao androany ho anay tsirairay avy Andriamanitra, tsy afaka no vitanay amin'ny herin'ny tenanay sy amin'ny fisainana ranofo zany Andriamanitra, fa mila ny fanahinao masina izahay hitarika anay isanandro mba ahafahanay manome voninahitra anao sy mampifaly ny fonao Andriamanitra. Dia aoka ity fotoana ity Jesosy ho fotoana anankiray izay ahatonga anao ho faly indray ny amin'ny fahavelomanay ny amin'ny fisinay Andriamanitra tsara indrindra. Ny tena Andriamanitra dia milaza hoe raha mbola misy ny aina dia mbola misy ny fanantenana, fa ilay fanantenana Andriamanitra dia fanantenana avy any aminao. Ianao no tena manantenany tsara indrindra amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia aoka kosa hanana izany fomba fijery izany Andriamanitra hoe vonina ny hanomeny tsara indrindra ho anao Kristy izahay tsirairay avy amin'ity fotoana ity, na amin'ny fihirana, na amin'ny fiankovana, na amin'ny fiderana, na amin'ny fiainoana tenin'Andriamanitra. Eny Jesosy, eo amin'ny mpiainoana tenin'Andriamanitra dia afaka manome voninahitra ny anaranao zahay, satria eo no ahitanay, eo no anazavan'ny fanahinao masina anay ny fahaizanao mitondra, ny fahendrenao sy ny fitantananao Andriamanitra. Aoka ny tananay ho feno fitiavana fiderana, aoka ny fonay ho hidobodoboka ny fiderana tahaka ny amponga Andriamanitra tsara indrindra. Aoka ny fiteninay Andriamanitra ho fandaharan'ny teny milasitra tsara eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra, ahafahany rehetra mianoka ny fahalehibiazanao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy ny amin'ny toerana, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny andro, tsara ny andro satria eo ianao Andriamanitra tsara indrindra. À travers eo anatrehan'ny zavatra rehetra izay mitranga Andriamanitra dia mila mahita ny fahatsaranao zay Andriamanitra tsara indrindra, satria ny sainay tsy tokony hametraka, tsy tokony handamina, tsy tokony handrindra, tsy tokony eritreritra hoe tia ny zavatra tsara, fa tokana ny tsara dia ianao Kristy, ianao irery ihany. Aoka ny fonay Andriamanitra ho vonina tsara ihany koa amin'ny asa izay efa vonina, efa namboarinao anay tsirairay avy Jesosy. Eo tezao amin'ny fahamarinana izay, ampianaro izay ahitsy izay diso Andriamanitra isanandro. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, eny tsy ampy ny teny Andriamanitra, tsy ampy ny teny sanatria tsy hoe akamoana hiteny, fa ny vocabulaire eto an-tany mihitsy Andriamanitra tsy ampy, ary kely loatra raha ilazana ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Jesosy Kristy. Fa androany dia te hitenanao zay Andriamanitra, misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahalehibiazanao, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Alleluia. Le masina tsy miova mandrakizay andoalian'ny lohalika rehetra, ianao Andriamanitra miamboninahitra. Aoka ny teninao ampianatra anay, aoka ny teninao anangana anay, aoka ny teninao hitarika anay, fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ianao Jesosy Kristy. Ianao le lohany, ianao le aoka hialohanay amin'ny fotoana rehetra, aoka ho afo ny vavanay Andriamanitra satria ho feno ny teninao, panapatapaka ny sandry ny fahavalo satria feno ny sitraponao Andriamanitra. Aoka ampiasainay amin'ny tokony ho izy ny vavanay Andriamanitra amin'ity fotoana ity Jesosy. Eo izay rehetra tsy nambolenao, izay rehetra tsy sitrakao, aoka Andriamanitra tsy hoentinay, aoka tsy hisy tahaka an'ilay nozarainao maly, tsy hisy lota mandehandeha mifamatotra amin'ny fiainanay androany Andriamanitra. Aoka ho votsitra tsara izay tianao navotsitray Andriamanitra, izay tianao ny ratsananay Andriamanitra, izay tianao nalana teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka tsy ho tehirizinay anaty vata, fa aoka tena olona afaka no manatrika anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, avy masina mandrakizay. Amen. Alleluia. Tatsika hika alleluia. Alleluia. Sy tehaka mafy an Jesosy raha tena faly ianao. Alleluia. Salamo 96 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Vakitsika tsy amin'ny endrika ohatran'ny hoe teriterena be zany, fa amin'ny endrika feno fifaliana. Alleluia. Isaky milatsaka ny tenin'Andriamanitra dia misy fanovana. Isaky milatsaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe misia dia tsy hoe nieritreritra akory ny tany hoe isa sa tsisy fotoana hieritreritra ny fahavalo rehefa milatsaka ny tenin'Andriamanitra.
dia ataovy tahaka an'izany koa fifalianao isaky milatsaka ao ambavanao ny ten'Andriamanitra dia hisy fiovana eo amin'ny fonao. Alleloia. Tsy ny situation no andradrantsika hiova voaloha fa ny fontsika tsirairay avy andao hovaina voalohany indrindra amin'ity fotoan'ity, amin'izao fotoan'izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Vakintsika Salamy 96 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito ampientanentanana tsara amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao amin'ny jetrisa ny voninahiny ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsininy fa Jehova ny nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahatsara-tare no amin'ny fitoerany masiny. Ry firenena manomeza any Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery any Jehova. Amen. Dao iteny mafy hoe amen. Amen. Asitehaka ho an'i Jesosy androany. Sahi mihira firam-baovao an'i Jesosy. Misy toe-po andrasan'Andriamanitra eo am-pihirana. Ny firam-baovao dia tsy hoe tononkira vaovao foana, fa toe-po tsy niomananao akory ny hainga tany an-trano. Toe-po vaovao eo am-pihirana izay mety hira efa renao fa ataovy amin'ny fo vaovao. Alleloia. Rivotra vaovao men'Andriamanitra anao. Dia raha rivotra vaovao miditra anatin'ilay avokavoka dia no avaozina na avokavoka, no avaozina ny rà, no avaozina ny foa, avaozina antsika tsirairay avy. Amen. Andeha antsika hivavaka raha sitraka ao. Jesosy aoka fo vaovao Andriamanitra no entiny androany. Jesosy eo. Tsy misy fitehirizana efa tota zany ka sy nadivay vaovao Andriamanitra. Raha no avaozinao ny rivotra, alleloia, aoka ho avaozinay koa Andriamanitra ny fonay. Ho vonina tsara hiatrika sy hiaona aminao Jesosy androany. Alleloia. Amin'ny fo vaovao, satria tena ao am-ponao, sitraponao zany Jesosy. Na mafisinao tany amin'ny Ezekela hoe omeko fo vaovao ianao, dia omeko fanahy vaovao ianao. Dia androany Andriamanitra, aoka ho tanteraka amin'ny tsara avy zany. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Dao tsika anao alleluia mafy be. Alleluia. 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 Araka ny teny teo dia hoe tsy misy vaovao azy atao anaty siny efa tonta, fa Andriamanitra mila mifotsika ho madio sy vaovao mba hafahany miasa amin'ny fomba mahery amin'ny fiainantsika. Amen. Alleluia. Alleluia. Toy an'izany ihany dia dahoro tsika hivavaka ao anatin'izany dia mbola anasa fanamasintsika, nampy antsika eto tena hoe iaina ny ten'Andriamanitra rehetra izay efa norenesintsika hatramin'izay. Reny teny rehetra ireny dia indraindray adino, indraindray rehefa misy ny toe-javatra mitranga dia tsy tadidintsika akory hoe izao nge ny sitrapon'Andriamanitra manoloana an'izany zavatra izany. Dia ndao tsika androany tena anaiky eo anatrehan'ny Tompo hoe Tompo manaiky izahay, tena amerina indray ireny teny ireny, ankatoy ireny teny ireny, iaina ireny teny ireny, anaisitra izay rehetra manavesatra, anaisitra izay rehetra efa niteneninao, anaina efa mbola nifikirina ihany tao anatin'ny fonay tao, nifikirina ihany tao anatin'ny sainay tao, izay rehetra endrika tsy fanekenanao rehetra Tompo teny hifonana eo anatrehanao, fa androany izay manaiky tena hoentinao dia ampio izay fanamasinao, ampio izay tena iaina sy atanteraka an'izany. Misaotra indrindra Jesosy eo, mankasitraka anao izay, mankasitraka ny amin'ity fotoana androany ity, mankasitraka sokafo ny vavanao dia miresaha amin'ny Tompo aza mihaino ny vavaky ny akaikinao, fa tena hoe ianao sy Jesosy, ianao sy ny fanamasina no aoka hiresaka an'izay tena avy ao am-ponao ny tadiavin'ny Tompo androany. Alleluia. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity, misaotra Tompo ny amin'ireo teny rehetra izay nomenao anay Tompo, ampy ireny Jesosy, na tsy teny tsy iaino teninao vaovao ary izahay Tompo, fa reny rehetrarehetra ireny dia ampy Jesosy eo. Rehefa fanainao masina mampatsiahy izany, rehefa fanainao masina no mamerina izany atao anatinay Tompo, ary izay koa misafidy Jesosy eo ny andinika ny tenanay Jesosy eo,
amin'ny alalandreny teninao reny aiza ho aiza tokoa moa jesosy izay ankehitriny aiza ho aiza tokoa moa fankatoavanay aiza ho aiza tokoa moa jesosy io ny fanekenay ho ahitsy ny teninao isan'andro teny amin'ny lalaka lehanay rehetra teny na tany ampiasana na tany ampianarana na taty am-piangonana na teny an-dalana amin'ny fifaneraseranay rehetra tompo androany izay jesosy io tsy hijery ny hafa fa ny tenanay no jerenay tompo ary dia androany izay dia manitsy izay rehetra tianao jesosy esorina eo aminay izay rehetra tompo endrika fahalovana rehetra jesosy amin'ny fiainam-panahy izay rehetra endrika fahavesarana izay rehetra endrika fangidina izay rehetra mety nampangidy ny hafa ihany koa jesosy io androany izany dia hifonana ary avelanay jesosy io oka tsy izahay no mpizara fangidina oka izay ho mpizara fitiavana oka izay ho mpizara fifaliana oka izay ho mpizara fiadanana jesosy manomboka izao amanodidina anay jesosy io manaiky izahay androany ahitsy ny teninao misaotra jesosy eto ianao fanamasinao ianao no manampy anay amin'izany ianao no manome hero anay ianao no manaisitra izay rehetra zavatra tsy ankasitranao tompo ao anatin'ny fonay ao fa izahay misafidy kosa jesosy io afoy izany misafidy izay hisaraka amin'izany tompo mba hiasanao mahery ao amin'ny fiainanay tompo mankasitraka fanamasinao mankasitraka jesosy io tonga eto izahay hisaotra anao indray satria tena vaovao aminay indray famindram-ponao androany tena vaovao aminay indray fahatsaranao jesosy io eny tokoa jesosy io fahasoavana sy famindram-po anaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay androany izay dia misitraka jesosy io famelan-keloka androany izay dia misitraka fanasitranana androany izay misitraka amin'ny fahatsaranao rehetra tompo o jesosy io fiainanay ninina zavatra mety mbola atmosfera ny iainanay tany tokantrano na tany an-dalinay zanaiza jesosy io ninina olana mety sedrainay jesosy io androany kosa izay jesosy dia tsy ahita fa tsy mifatsaranao jesosy io fiainanay dia hisaotra anao izay jesosy amin'ny fo falifaly sy feno fankasitrana jesosy halleluja halleluja ao fahafahany amin'ny lanitra ny tananao dia misaorany jesosy halleluja misaotra jesosy io misaotra fa vaovao aminay famindram-ponao sy ny fahatsaranao rehetra amin'ny fiainanay androany mankasitraka tompo halleluja halleluja Nisa aura ani Jehovah jifanaiku arizareja atuanatiku misaurani
feno fitiavanao ny fiainako. Misaotra Jesosy eo fa amin'ny fotoana rehetra Tompo izay ilako Tompo dia ianao dia manome sy mamatsy mandrakariva. Tsy navelanao disana ny vavanay Jesosy, tsy navelanao nangatakanina ny zanakay Jesosy. O Jesosy eo misaotra anao fa ianao Jesosy dia eo aminay amin'ny fotoana rehetra. Le Immanuela miaraka aminay isan'andro ianao mankasitraka Tompo ny fahasoavanao rehetra efa vonona ho an'ny tsirairay avy. Fa miandry anay kosa ianao Jesosy eo, anokatra ny masom-pananay ahitanay fahatsaranao izay efa noraisinay Tompo izay efa iainanay. Androany izay Jesosy eo dia hisaotra sankasitraka anao, androany izay dia hitsaoka anao, androany izay Jesosy dia hihira ho anao. Halleluja. Izay mamelany elokao rehetra, izay manasitrana miaretinao rehetra, izay mitondra fa montsena feno anao. Izay mamelany elokao rehetra, izay mamelany elokao rehetra, izay manasitrana miaretinao rehetra, izay mitondra fa montsena feno anao. Ny vitanao anay feno famonjenanay teo amin'ny asa fijaliana Jesosy eo. Halleluja, satria ianao dia namela fahotanay rehetra Jesosy eo. Nandevina izany Jesosy tany amin'ny ranomasina lalina indrindra Jesosy eo. Ary ianao koa Jesosy namelombelona ny ainay, nanasitrana tsy ny nofinay tsy ny vatanay ihany fa ny ainay ny amanay koa Jesosy nositranao. Misaotra fa ianao nanasitrana ny fiainanay maro dia maro tonga eto androany Jesosy eo. O Jesosy tsy navelanao ho rava, tsy navelanao ho potika Jesosy eo, fa ianao nanangana Jesosy eo. Ianao no nitsoka ny aina avy aminao teo amin'ny fiainanay Jesosy eo. Namelona indray izay efa matimaty. Eny Jesosy eo, eny Jesosy na dia fijoroana eto aza androany Jesosy eo, dia tena hoe fahasoavana lehibe avy aminao zany Jesosy eo. O mankasitraka Tompo, halleluja. Misaotra fa ny fahazavanao no nataratra ny fiainanay Jesosy eo. Ankehitriny izay miaina ao anatin'izany fahazavanao zany, ary dia ny fona hideranao satria tena tsara aminay loatra ianao Tompo. Halleluja. Tonga eto izay hideranao, tonga eto izay ankalazanao satria tianay ianao, satria tsara loatra amin'ny fiainanay ianao Tompo. Halleluja, halleluja. Sokafiny masom-pananay Jesosy eo, sokafiny masom-panany tsirairay avy. Halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy eo. Halleluja. Fazavany ianao Tompo, fazavana ianao J2, masoko ahitany Yesu. Tsara ianao, tsara ianao, mifogo hidera fanantenako ianao. Tonga hideranao aho, tonga hideranao aho, tonga ankalazanao
Iza mono toa anao, iza mono taka anao Jesosy ah. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao, tsy misy tompo afa-tsy anao, tsy misy mpanjaka ny mpanjaka afa-tsy anao tompo. Halleluja. Misandrata eo amin'ny fiainanay, misandrata Jesosy ao am-pony tsirairay avy, ho amasinana ny anaranao,
Wamasinana ny anaranao Tompo. Ho tonga ny fanjakanao Tompo. Hallelujah. Tugidejanao tuga ankalaza eny tugiten fa tupianao ianao no dejainay satria tena tianay dejanay fa kan fotsika anaty ilay mpanjakany mpanjaka. Mana dia tsy hitany masonao ary izy dia manatrika eto izy. Izy ilay mpanjakany mpanjaka izay mitoetra ambony fideran'ny olony azy. Andao hanandratra azy isika. Andao hanandratra azy amin'ny fotsika rehetra. Andao hitsaoka azy isika. Ka hika hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Hallelujah. Sile bendita ambun nara fana pa fai fiadiam santuera nare ampunya nara riadeni Masina nibuami Masina nisandatiana Masina Masina manjakiza Mira uanina izanaku Nabulu na fakiana Mitafiani Kristi Mira na wansanaku Mira wasmajaki zayame Nianzeni Masina nivuami Masina nisandatiana Masina Masina manjakiza Enuniuluna Mira wanipanzaka Masina manjakizayana Masina Masina manjakiza Naranaw avindida sile beiti
fianamavon ny anarana rehetra fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anaranao avy indrindra sy lehibe indrindra ambony ny anarana rehetra ny fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anarana miky masina ny voarby masina misandratsy anay masina masina mandrakiza enviolonao mira wani panzaka masina mandrakiza yanao masina masina mandrakiza mandrakiza yanao masina masina mandrakiza masina mandrakiza hallelujah mandrakiza masina mandrakiza masina ny voarmy masina misandratsy anao masina masina mandrakiza hallelujah ny vonolonao mira wani panzaka masina mandrakiza yanao masina masina mandrakiza mandrakiza yanao masina masina mandrakiza mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao sandratontenanao yanao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny dery anao mendrika indrindra anao Jesus io mendrika indrindra anao mendrika indrindra anao yanao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny dery anao
Aiza iza izay manana famirapiratana Jesosy io fa ianao rery ihany mendrika ankohofana, ianao rery ihany mendrika ny fitsafanay Jesosy. Je m'assis, je wanzei, mianku-kanina, manati chanisa, jubuni nai chanulo, nizana kunja vetsike yan, je m'assis, je m'assis, je wanzei, mianku-kanina, manati chanisa, jubuni nai chanulo, nizana kunj, medicali jinjana, medicali jinjana, yanao dunia vi, nizabacharest, medicali jinjana. Now
zavatra mendrika ny tenana mendrika indrindrana mendrika indrindrana ianao no ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny derana hoazy ny vonina toerana dia andao tsika tehaka mahafoan Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay ataony ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy sy ny mbola ataony ary nefa vitany rehetra hatramin'izay tonga dia hiditra amin'ny témoignage avy hatranintsika eny tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona ilay Andriamanitra mahery ilay mpanangana nefa rava mpamelona amin'ny maty anisan'izany zaho tao anatin'ny efa hoe efa teo am-pialan'aina naverin'i Jesosy indray tamin'ny talata teo avy niasa izay mivady dia somary nisy olana kely teny an-dalana araka ny toritenin'ny pasteur Rodolphe omaly hoe tsy fijoroana kely manary ny fiarahanao tamin'i Jesosy hatramin'izay dia nefa ny ao anatin'izay very ianao very any amin'ny elo dia tamin'io talata io izany nisy lasa mora mahazo toe-po fahatezerana tao anatin'izay disadisa izay dia nisy fahatezerana tato anatiko dia lasa niteniteny foana tena hoe tao anatin'ny fahatezerana tanteraka dia niteniteny foana lasa nandeha dia nefa ny teo nararotiny dia voly le toe-po dia
tany an-dalana andro efa amin'ny fito dia ao anatin'iny fahatezerana iny dia efa miandrikendry-toana ny devoly dia eny tsy adana tonga ny apasapito tamin'io andro io mbola tsy afaka ihany ilay fahatezerana fa tena hoe miziriziry hoe za ve dia atao ohatr'izao za ve ohatr'izao dia tao anatin'io nefany mipetraka eo amin'ny seza eo amin'ny gara eo apasapito gara moramanga dia misy aloka hita maso ohatrany hoe olona izy fa misarona lamba dia taitra be eo za Jesosy eo dia efa ery alavidavitra ery olona kay dia nandeha indray za amin'io zany efa mikorotana ny ao an-tsaina sy ny rehetrarehetra dia nizokinay sy ry mamanay moa natsoko hoe mba alaiva satria reraka ny fo ao anaty fahatezerana ny toe-po ratsy dia reraka ny farany dia nalemy teo dia hoe mba alaiva ety apasapito dia avy eo moa niezaka ihany nandroso tery alolo tery dia iny indray ilay aloka fa nisy nanaloka indray dia taitra teo tsy nahandro Jesosy fa taitra fotsiny dia nijereko lehilahy tany manantona indray za olona ihany kay dia tonga tany an-trano amin'izay moa dia efa tsy nahatsiaro tena ako dia vao maika ohatrany hoe nereraka izany dia tao anatin'ny fotoana minitra vitsy dia iny tongotry iny miverina tonga dia nisy nazefatra be amin'izay zahay amin'io efa matory efa hoe tena reraka tanteraka dia tongotry io efa tena hoe mavesatra dia nisy aloka iny aloka iny indray nanarina ohatrany hoe nanarina tsy kelikely avy any amin'ny tongotro fa zany efa tsy haiko intsony izay poziko tao amin'ilay izy tao dia io aloka io manarina memezaka manarina dia etsy atongotro etsy dia voly anankitelo olona manao endrika dia voly anankitelo hoe tena miandry faly ry zareo hoe io fa lasa ohatr'izao dia tao anatin'izay nefa isaorana an'Andriamanitra mbola nahantso ny mpanompo ny mamanay teo amin'io fotoana io dia nivavaka pasteur niteny tao amin'ny telefona za moa tsy naheno tsisy henoko fa niteny farany henoko teneny dia hoe misy fiainana dia tena voninahitra ho an' Jesosy fa tao anatin'izany dia ohatrany hoe niala ilay aizina le aloka nanarina anateo niala ilay izy dia voninahitra ho an' Jesosy dia miverina ny aina miverina ny tanjaka zara moa avozy izy hoe ao ve matsiaro ve finoana dia eny tompoko dia pasteur Rodolphe ihany eny tompoko eny fotsiny teneniko nefa tao anatin'io tsy tadidiko koa hoe iza moa zany pasteur Rodolphe fa tamin'izany fa efa afaka kelikely minitra vitsy taty aoriana vao tena natsiaro tanteraka naverin'i Jesosy ny fitadidiana rehetra hoe lenao ohatr'izao dia teo vao tena nitomany tena hoe tomanina nenina hoe ohatr'izay zany efa tany amin'ny elo tena hoe very tany amin'ny elo raha tsy nisy an'izay zavatra izay dia teny amintsika tsirairay avy hoe aleo reto tena mijoro fotoana ivavahantsika lasa lany andro tsika ho anahy zao tao anatin'izany hoe mivavaka ohatr'izao nideran'ny tompo izany miverina tao an-tsaiko hoe za mba nandiha ho an'i Jesosy tamin'ny krismasy mahagaga ohatr'izao nefa izany very akay raha vao nisy toe-po kely tsy voatandrina ny fahatezerana ny lolo-po ny fankahalana rehetra dia tena misaotra an'i Jesosy ary mino fa nafahany tao anatin'izay nahazo anatra tao anatin'ilay izy dia tiako mba hampitaina amintsika hoe aleo mitandrina na amin'ny zavatra kely re mandalo eo amin'ny fiainana tsy atao mahakasika amin'ny fo fa zava-poana ny zavatra rehetra fa Jesosy rery ihany ny tena fiainana dia misaotra voninahitra ho an'i Jesosy manasanao hitsangana to dia ataontsika vavaka izany asanatony tanao dia isaory Andriamanitra fa izy ny tompony aina izy ny tompony fiainana tsy nepelatanany devoly inepelatanany Andriamanitra izay nifidy ianao tia anao tsy tia hitanao very taona tsara ho antsika menakavy ty taona ty asio tiaka mavy tsara ho an'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra ho very ianao tsy avelan'Andriamanitra ho faty ianao ao fontanao dia asio fisaorana dao tsika iompisaorana amin'ny ankonana izay nijoro avolombelona teto fa izy ny tompony aina Jesosy ny fiainana izy ny fiainana mandrakizay
eny fa na dia ao anatina fahalavona mety vokatry ny fahatezerana lolo-po korotana ao anatin'ny fo dia mbola misy famonjena voaomana ho an'izay miantso azy ampatokina misaotra raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy zay efa mbava ahoana ny fahafatesana ifaliany devoly toy no alainy overany amin'ny elo mbola mijoro ianao ilay Andriamanitra tsara ilay mpiandry tsara ilay zanak'olona tonga hitady sy hamonjy mivery saotra fa ty taona ty tsotra ny taona rehetra ny sesa hatramin'izay taona tsara ty taona natomboko miaraka amin'ny fanotronanao saotra raha eo mankasitraka sy manome voninahitra anao zay ianao no miazona ny ainay ianao no miaro anay ianao no mitahiry anay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Dao tsika hivavaka tompo ampianarao mba hitandrina amin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika indrindra ao anatin'ny fiazakazaka sy ny fanarahako anao mba tsy anao adaladala amin'ny zavatra tsisy dikany fa te hifankahita amin'ny fanotronanao 100% 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ava fontananao to dia omeo an'Andriamanitra zany etaety zany sokafo ny fonao dia miresah amin'Andriamanitra aza velandalo fotsiny zao fotoam-piarahantsika menakavy zao iresaka amin'Andriamanitra amin'ny asabidi ny fijoroanao tsy androany ihany fa amin'ny androm-piainanao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto zay tompo miantso inaranao mangataka hatrany zay ny fanohananao ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fiainam-panahinay mba tsy ho varim-bariny zay ka isy le segondra atonga ny fahavalo ifaly tompo fa aoka ho fotoana afahany miombona aminao ny fotoana rehetra zay tombonandro maimaimpona omenao anay ajavela torotoro ny zanakao foazy ny fiangonanao tompo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manakery avy Nazareta amen. Menaran'i Jesosy eritreto hoe araka ny teny taty teo tena hoe mba efa natao daholo ihany ny zavatra rehetra dia aizako io venanga dia fahatezerana amin'ny farany dia le farany zany ve nomokody tena kaikanao le farany nomokody zany hoe tsy le tamin'ny maraina zany fa le zao satria zao ndray zao ny farany dia tsy le zao ndray fa le rehefa avy satria rehefa avy ndray zao ny farany tian'Andriamanitra ianao tena hijoro tsara amen. Tesaloniana voalohany toko 5:17 dia manambara aminaran'i Jesosy mivavah ka aza mitsahatra tena hoe kaikanao mivavah ka aza mitsahatra hoe dao tsika hivavaka tompo aoka mifanahy mivavaka avy aminao amelombelona anay ameno anay hitarika anay dia horenao mihitsy ny hoe lasa ohatry ny tia vavaka ianao lasa manomboka misy fandresen-dahatra me mahazo vesatra ao anatin'ny fonao lasa manomboka taitaitra ianao hoe hoay nandalo ny fefakadiny tsy mivavaka ho azonao zay fahatsapahany amen. Ataovy misy etaeta fotsiny ao anatinao ataovy misy fandresen-dahatra tena iombona amin'Andriamanitra tsaroa faratafasaraka amin'ny rano ny trondro satria ny rano nanamboaran'Andriamanitra ny trondro dia sepotra ny trondro ary tahaka izany akio kofina ny fiainam-panahintsika raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra tsika ka varim-bariana tsy ampivavaka ao fontanao dia tenenao Andriamanitra tompo ny fiainam-bavaka noentiko tena trehanao natao zao fifadiana natao zao fotoam-panomanina ny taony zao entiko tena trehanao ny fafako tena misokatra ao anaty iaina ny teny fa tokony hivavaka ary tsy tokony hitsahatra tokony hanapahatsapana ny anaty lalina iombona aminao tsy ho varim-bariana raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta indray zay menakavy kely tonga mitondra ny etaetanay eto am-pototry ny tongotrao eto amin'ny alitara mivavaka nao nambaranay tsy te ho varim-bariana tsy ampivavaka izay manomboka androany indray mivavaka izay raha anaran'i Jesosy mba ho any anaty tonga vesatra entin'ny fanahinao dia ny fanahy mivavaka ny fahatsapahanay tena hiankina aminao sy hiresaka aminao ho tia miresaka aminao tsy ho kamo hivavaka tsy ho reraka eo am-pivavahana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manakery avy Nazareta amen. Isaia 7:12 Baiboly dia milaza aminaran'i Jesosy amin'ny fiverenana sy fitsarana no amonjena anareo amin'ny fahanginana sy fahatokina no isiny ny herinareo nefa tsy nety ianareo. Dao tsika hivavaka tompo apetraka am-pelatananao mba ho mety foana amin'ny fotoana rehetra mazava be ny tenin'ny tompo eto mivelatra le izy fa tsy nety nareo izy tena akaikinao ataovy mety amin'izay hoe avereny fariny ataovy mety amin'izay hoe
asarato nivavaka ao dia miresahana amin'Andriamanitra aza menamenatra aza mihainao akaikinao aza mihaino mivavaka nataony akory ina zao mba ho teneny azy enona akory zany efaony ianao ataofiny ianao omeo fifantohan'Andriamanitra omeo an'Andriamanitra ny fifantohanao ao fontanao dia asandaty zany mivavaka zany tenen'Andriamanitra hoe tompo tonga atao aminao androany tiako ny atao anatiko sy ny momba ray amanontolo sy izay rehetra atao anatiko tompo amaly an'io teninao io fa mba tsy isan'ny olona le manambara fa tsy mety fa isan'ny olona amin'ny fotoana rehetra ilaza fa mety amin'ny fitondranao mety amin'ny fitantananao mety amin'ireo karazana teny omenao tsy ny teny mahafinaritra mampahery ihany fa ny teny manintsy mahasoa ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta entina eto anatrehanao ny fiainam-panahinay ny momba anay ray amanontolo ny fahafahanay miombona aminao ny fahafahanay mandray zava-tsoa avy aminao ny fahafahanay misitraka ny tsorakazo avy amin'ny mpiandry tsara manintsy anay ny tena avy amin'ny mpiandry tsara ahafahany manohana anay androany maraina tompo dia tenenina eto anatrehanao zany ary fantatray fa renao ary voarainay mivaliny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen. Andao tsika hivavaka mba ho tanteraka ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra eto tena milaza Andriamanitra hoe tsy misy fitsaharana azonao ivelany fiverenanao amin'Andriamanitra tena akaikinao tsy ho hitanao naiza naiza io fitsaharana io fitsaharana tena ilainao hoe raha tsy miverina ianao hoe amen. Dao tsika hivavaka ao anatin'ny fotoam-panomanana ny taona ao anatin'ny fotoanan'ny fifadian-kanina dia horenao mihitsy ny hoe ho tanteraka ny fihavananao amin'Andriamanitra mety misy ny disadisa sy ny adiady anoeranao ny tompo ny angatantsika amin'ny tompo mandritra n'izao fotoam-pitokana izao mba ho tonga saina ianao amin'izay anjara fahadisoana tokony hiverenanao eo anatrehan'Andriamanitra andraisanao fitsaharana amen. Angatao amin'Andriamanitra tompo ampahirato amin'ny masoko amin'izay tokony hiverenako eo anatrehanao eo anatrehan'ny teny fahamarinana izay fanomenao raha mety manazatra tsika ny fahafahantsika mivavaka araka ny tenin'i Jesosy hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana afaka jerevana ny rakibolony dikany hoe tononona dikany hoe tononona tsy hoe mpitsipitsika ao apotsisy maheno fa tena sokafana mihitsy mivava mba ho reny vavolombelona rehetra hita maso tsy hita maso fa eo ianao tonga eto androany maraina mangeta entan'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra ny fanampiny ary misy fandraisan-dahatra ao anatinao hiverina ao aminy mety tsy mahazatra le izy fa tonga eto tsika tsy anao zavatra mahazatra fa tonga eto tsika anao izay andrasan'Andriamanitra aminao matoa Jesosy miteny hoe na inona tonononareo tenenina akaikinao tonony fontananao mianara manao vavaka teneno sokafo ny vavanao sokafo ny fonao miresaha amin'Andriamanitra raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta sotra tompo sotra fa ao ambadiky ny fiverenanay ao ambadiky ny famerenanao anay miafina ny fitsaharanao anay sotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta aoka ho fotoam-piverenana mendrika sy mety ahafahany tsiraray avy dia ny zanaka sy nisa tokantrano tsy ho lavitra anao tsy hoe mandritry ny ty taona ty ihany fa mandritry ny androm-piainana satria hiverina ianao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta entina eto anatrehanao mba hisy ny fahavitriana hiverina marina zato isan-jato eo amin'ny fahamarinan'ny teninao ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity marain'ity ary tsy hisy asakany izany fiverenana izany aoka hiesitra sy ongotra tompo ny fahamenarana ny ambopody izy toerana ny avinavina ny fangatahan'andro ny fisalasalana ny ady-hevitra tsy mitondra tombotsoa izany rehetra izany tompo dia entina eto anatrehanao mba ahafahana tena miombona aminao ahafahana mandray ny fitsarana feno avy aminao ampitsaro ny zanakao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen. Loatra sy ho tehaka mafy tsara ho an'ny tompo kose amin'ny fahanginana sy fahatokina no isiny ny herinareo ny herin'Andriamanitra dia asehony rehefa mangina ianao maneho fiankinana amin'Andriamanitra amen. Matetika ny contraire ny fahanginana dia tabataba ary ny tabataba dia maneho ny fitarainana
amin'izay mety ho fampahoriana eo amin'ny nofo. Dia tsy izay ilay entina mandritra fifadian-kanina. Fa ny zavatra hitsika mandritra fifadian-kanina, ny ao anatinao miteny amin'Andriamanitra, Tompo, hiatrika an'ity taona ity tsy te handeha irery. Miatrika ny fiainana-tokantranoko, reo ry zareo reo tsy maintsy hatrehako reo, ary ianao nefa nyteny fa tsy milingilingy mandeha manao fanompona, nefa ny ao an-trano mandeha be amin'izay laoniny. Ka raha tsy maintsy hatrehana io, Tompo, tsy vitako miatrika an'io rery. Miankina aminao sy mila anao amin'ity asa ity, Tompo. Marina fa ananako ny diplôma, ananako ny traikefa, ananako ny talenta ara-boajanahary, vitako le izy, haiko le izy, mahazatra ahy le izy. Fa zao raha nomboka n'ity taona ity, tsy te handeha irery fa tena hiankina aminao amin'ny androm-piainako. Ny fahasalamako, Tompo, mety vitatra eo amin'ny exercice kely vao maraina sy ny kotrakotrana kely. Ary rehefa tena raikitra ny alerta ohatrany tsy vita ny zomba any le izy, ohatrany tsy maintsy ianao ihany miditra tsehatra. Dia hiteny aminao tsy zomba sy exercice namerina ny an'ilay taty ny jorovavolobelona teo, Jesosy avy any Nazareta. Dikan'izay voafetra ihany mety ho fahafatsika mampiasa vatana, fa fijorotsika amin'ny teo mpanaraka an'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra hiditra tsehatra hanampy anao. Fa zao nefa Andriamanitra tsy maintsy mandondona foana, ary izay manokatra ny varavarany no hidirany sy androsony. Ava foana tarinao dia tena Andriamanitra, Tompo, te hitoetra amin'ny fahanginanao, te hiainao amin'ny fahanginanao, te azo aina amin'ny fahanginanao, ampianaro hiankina aminao. Amin'ity taona ity aza vela hisy fotoana ka hieverako ny tenako haka fahaleovan-tena tsy hiankina aminao. Asa anaty mivavaka ao dia teneno Andriamanitra, Tompo, ty taona ity tena taona hafa mihitsy tsy tiako hitovy ohatry ny taona rehetra hatramin'izay, tsy tiako hisy minitra na segondra na fotoana faran'izay kely sy bitika ka hisy ny fahavarim-barianana tsy ekinako aminao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra fa amin'ity marain'ity nampatsiahivinao fa avy ao amin'ny fahanginana no anehoanao ny fisian'ny hery, manaiky izay hiditra ao amin'ny faneken'ny fahanginana, eo izay no hanambara aminao fa tena miankina aminao zay. Ny fiainam-pananay, ny mandrakizay anay, ny fiainatokantranonay, ny fiainam-panomponay, ny fandrarana, ny asa, ny fianarana, ny rehetra mahakasika anay, Tompo, dia tsy handeha irery zay, tsy te handeha irery zay, tsy mety intsony ny mandeha irery. Aza vela izy fahavarim-barianana na dia segondra kely azy ananay fahatsapana fa nandeha irery tampoka zay ka tsy tafiaraka taminao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mamay voninahitra anao zany amin'izany. Misaotra betsaka, Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hivavaka fa misy déclic zay tokony ho tonga ao anatintsika. Ina ilay déclic? Misy zavatra tokony kitihan'izay. Fa indraindray misy zavatra eritreretintsika hoe tena eto mihitsy ny andrasako ny Tompo, dia nefa ny Tompo tsy eo. Dia tena mizirizira ilay zany ny Tompo eo. Dia nefa ny Tompo efa miteny fa teneno izy fa tsy eo Zay ilay hoe tsy mety nareo. Ny rariko mba hifankahitantsika tsiraray avy amin'ny révélation momba an'i Jesosy. Fa raha vao diso ny fiandrasanao an'i Jesosy, dia ohatry ny bus andrasanao eo amin'ny aretsy andalovany. Tsy rehefa tratra an'izany nareo. Ny grevy very zareo, tsy ny grevy izy fa tsy mandalo eo. Za mihitsy angamba tsy tian'ilay sofera, tsy hoe tsy tian'ilay sofera eo, izy koa tsy hoe tian'ny sofera koa ianao, tsy izay ilay izy, fa tsy mandalo eo ilay bus. Za mihitsy very raha tsy vitana ilay izy, tsy fahampiana fanambarana ilay izy. Tena akaikinao, sao dia misy diso ny fijerenao an'Andriamanitra hoe teneno izy. Tena akaikinao, efa enjana be ianao hoe fa manontany fotsiny aho hoe sao dia misy diso hoe teneno izy, maître. Halleluja. Tonga eto zasy ianao hianatra, tonga eto zasy ianao hitsina, tonga eto zasy ianao anitsy ny fomba fijery, heverintsika tsy le heverinao fa le tenenin'Andriamanitra. Mandritra ty fotoam-pifadiana sy fotoam-pitokana ty mangatamin'Andriamanitra mba ho ahintsy daholo le heverina fa marina, nefa efa tenenin'Andriamanitra fa tsy izy.
ohatra le interesana teo za pastera tena tonga dia anompo be fotsiny fa tokatrango zany efa tsy hita tsony verinao aloha ianao amboarinao aloha ianao zay vao mandeha manompo miaraka tsika mafy zany fepetra zany tsy mafy zany ka zay ne ny antony itokanantsika eto Andriamanitra anampy anao anohana anao ampatanjaka anao anangana anao ary izy zany tena fa ohatra n'io foana io situation io miovy io vitanareo raha vao diso zay dia lasa mihazakazaka manompo tsika jerevina nefa ny ao an-trano tsy hiaran'le fanompoana ny olona rehetra amin'ny teny reny mahafinaritra fa izy le tokantrano tena tsy mahafinaritra mihitsy reny dia ndao tsika isaina fa so dia efa misy aloka mitady aka fa mbola eo nefa ianao tsy nalainy satria mbola manana fanantenan'Andriamanitra fa ho raisinao ny fanitsiny teny ao fontanao teny Andriamanitra tompo apetrako amin'izay ny famafisam-doha ny famafisakatoka ny mampametra ny mampamahay-be anahy fa vonina iaino zay teneninao satria misy taona miziriziry amin'ny zavatra anankiray nefa faran'izay diso amodika no avoko fa misy taona ohatrany hoe filtreko le zavatra teneninao dia zay tiatiako fotsiny raisiko fa tsy izy rehetra no ampiariko fona aminao zay tompo ary zany no eto anatrehanao aoko ty fotoam-pitokanana ahafahany miditra miombona mianatra mandray teny mpantsiny ny angatahany aminao fanampiana tompo isokatra avy ao anaty ny etaetanay tena andray ny fahamarinany revelation avy aminao mba tsy ho diso ny fomba fiatrehanay ny fiarahanay aminao manjary anomeza tsiny ny anaranao ny tsy fahaizanay miaraka aminao aoko zany rehetra zany tompo ho voahintsy mandritry ny fiverenana sy famerenana ny fatokina anao tanteraka amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta amen avofantananao omeo fisaoran'Andriamanitra ny amin'izay intercession ny rahantsika izay ankasitrao Andriamanitra ny fona manontolo ny tanany tsy hoy fa mahavonjy ny sofony tsy ladalovana fa mahare faly Andriamanitra rehefa tonombavaka raha-panahiny hoentinao eo aminy tena mitsika Andriamanitra hoe tonga mitondra ny fiainam-panahiny eto anatrehako ny zanany avofantanao dia isaora Andriamanitra sy tsikitsiky sady any amin'ny tarehanao efa miaingano ny fanampian'Andriamanitra mba tonga anao ho tafajoro eo amin'ilay fahataterahana iriny amin'ilay anao no tendrena meloha anahaka an'i Jesosy misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mankasitraka anao zany amin'ny fotoana ahafahany niaraka teto nanandratra tonombavaka tampinoana tampifaliana tena fandraisan-dahatra tompo nanaovana izany ianao mahalala ary ianao mahita saotra fa ny valiny avy aminao dia mitondra fahafenona sy fifaliana ary fahafampo ho derahina mandrakizay ny anaranao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo dia avy hatranintsika dia andray ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teno antsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra. Ndao tsika isotra ny Jesosy amin'ny fotsika manontolo. Miaraka amintsika eto izy androany maraina. Mahafantatra hoe fa ny fiainana izay omen'Andriamanitra antsika dia fiainana sarobidy. Rehefa izy ny manaisitra dia tsy miverina intsony. Rehefa misy tia hanaisitra dia mbola manam-pahefana izy hamerina azy. Afofainy amin'ny lanitra mitananao dia misaoran'i Jesosy mifonao manontolo. Ozy izy finoana izay hoe tamin'ny fotoana nanombohan'ny hoe elany aina dia nahita devoly anankiroa izy ratsy tarehibe mihitsy maneso hoe anay amin'izay ianao zao fa sofa teo Jesosy tsy hoe satria mivavaka pasteur aza misaina an'izany ianao satria mbola ilain'Andriamanitra izy mbola misy raharaha ilamin'ny tompony azy tsy tian'Andriamanitra ho very ny zanany tia halany anamiko sy aminao Andriamanitra zany no antony ifaditsika anao anatin'ny vavaka za sy ianao mbola tia hanaitra Andriamanitra hoe ny alehibe amin'ny fo fahatezerana amin'ny fihodinana tsy mihoatra amin'ny fofinaina fa raha mbola omen'Andriamanitra heritsika ndao tsika hitodika hijery ny mpanjaka iteny sy ampanaiky ny ao anatsika iray manontolo ilaza amin'Andriamanitra hoe tompo tena ianao no ianao ny fiainako ny fisiko momba rehetra no ianao Andriamanitra
tia manolotra ny momba rehetra sandrataony milanitra ny tananao dia manova fanolora tena vaovao indray avoziny eo anatinao ray manontolo ro tontolo mpahavarim-barianina rehetra mety tsy nanome endrika sy fifaliana teny amin'ny endriky ny tompo tamin'ny fanompona tamin'ny fanao mahazatra ireo zavatra mora mahazo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teneno Andriamanitra androany maraina tompo ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny amafy ny sainy sy ny fony fa ianao ny tompony aina misaotra fa isan'ny velona androany maraina mbola afaka manolotra ny amiko manontolo opelantananao indray ary ao anatin'izao vavaka sy fifadian-kanina izao Andriamanitra dia hampandefitra ny eo anatina iray manontolo izay fampijoro ny sitraponao ahery ao anatina indray manjakafana masonao halleloja misy mpanjaka eto miaraka amintsika izy le mpanjaka tokana izy le omemboninahitra izy le mendrika ho amin'ny fiderana izy le tsara sady mpanao ny tsara halleloja ianao ny mpanjakanay mikoky eo tongotrao zay Andriamanitra raisy ny voninahitra ho anao rehetra ianao ny tompony fiainana no ny hery ny anaranao Jesosy no ny fahatsaranao rery mandrakizay tsy olombelona tsisy nizaniza azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay sandrata tompo ndao tsika nanatra ny mpanjaka atsika fa ny milanitra ny taninao dia teneny hoe halleloja manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oaziniaty sy voninahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana minkery nifasana tsy natazonazy ny fidera de oazy mandrakizay ilay nanjesy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany
ny ranomaso ho fafany ao atranondray ho tapitrany ady tsy ho elahita mimpamonjisika izy manay ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka fiderana dia ho azy mandrakizay masina mandrakizay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka urakoraka mafy eo mpanjakany mpanjaka haleluya ianao lay mendrika mandrakizay ianao lay mitoetry miseza fiandrianana mandrakizay ianao lay izy atretraiko mandrakizay ianao lay tompony fiainana ianao lay tompony aina ianao lay tompony fahefana ianao lay tompony hery ianao lay tompony voninahitra tsy misy mihitsy ny tahaka anao hatramin'izay ko mandrakizay ianao no alfa sy omega ianao lay miseza fiandrianana manerinerina manapaka amin'izao rehetra izao ny fahefanao manjaka amin'ny asa ny tananao mandrakizay nanita masona ny tsy hita maso mekoaka manolona ny seza fiandriananao ary nika hoe hosana 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 miavo indrindra ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta tega mafy eo amin'ny mpanjaka antsika haleluya fa mendrika ianao mendrika mandrakizay ianao mendrika mandrakizay ny fiandriananao manapa eo amin'ny fiainanay Jesosy tsy nitsiny zay raha tsy teo ianao sotra ny amin'ny famonjena Jesosy sotra ny fiaretana sotra ny fialanenina foana sotra ny fijoroana sotra nanaiko ho tonga teto ambonin'ny tany ampafantatra anay ny tena fiainana miakoaka izay manaky ny fiandriananao mitenena tompo miaino anao zay amin'ny anarany Jesosy amen tiafa mafy ny tompo temazao toerana tompo halleluja andro faharoa ho amin'ny vavaka sy fifadian-kanina maritatsika indray ny herinandro bavaka zay iarahantsika mandritra ny herinandro ity mariana moa fa noho ny amin'ny orana satria tsy azontsika mandraparivan'ny andro aloha ty toeran'ity noho ny amin'ny orana dia tsy afakitsika manao le regroupement ny bypass satria somary milatsadasaka ihany ny orana fa mihinantsika ny taridalana ao anaty FBO ihany ro taribavaka rehetra izay tokony ho tanterantsika ao anatin'izany misy moa zany afaka tonga dia miantso ny namana matsakaiza dia alefa ao ny SMS tsika ihany koa izany vavaka izany tsika rehetra dia mila mahay manahaka tsaran'i Jesosy amin'izay fomba nirahan'i Jesosy tamin'ny ray Jesosy dia miteny hoe zanaka ozy izy dia tsy mahazo manao na inona afa-tsy izay hitany atao ny rainy ka ny zavatra rehetra dia tadidio miainga avy ao amin'ny fitarafantsika ny Jesosy avokoa militsika ao anaty vavaka sy fifadian-kanina mibanjina sy mijery akaiky ny fiainantsika manao fampitahana ny momba antsika amin'izay fomba nanehoany Jesosy ny tenany ao amin'ny teniny mila mandrositsika ao anatin'izany ka androany dia teny amintsika sy zara amintsika ny amin'ny Sarobidy ny fotoana avereny hoe
sarobidy ny fotoana sy tombonandro omen'Andriamanitra anao hoe amen. Ny zavatra rehetra rehefa very dia azo onerana daholo fa ny fotoana rehefa very dia lasa ary tsy miverina intsony. Aza vela ho angalariny zavatra hafa tsy hampandroso anao avy amin'ny devolo ny fotoananao. Meo an'ny tompony io fotoana io fa rehefa omenao ny tompony io fotoana io hitany hoe tombony ho azy ny fisianao dia izy rery no afaka ampitombo sy hanonotra ny fotoana very rehetra eo fiainanao. Ny fotoana dia marodrefo ny mino mandrakizay ahitana taratra ny fiainan'izay voafetra sika eto ambonin'ity tany ity no nampidirin'Andriamanitra avy any amin'ny mandrakizay sika ho ao anaty fotoana. Noho izany mission ny andehanantsika eto ambonin'ny tany fa tsy natao hitoetra eto sika mandrakizay. Amin'ny mahiraka atsika dia mila mandiny tena tsara tsika hoe laniko tamin'inona ny fotoana izay nomen'Andriamanitra. Io fotoana io tsy misy afaka ampitombo an'io zany. Andriamanitra rery no afaka hanome prolongation kely fa tsy hoe rehefa nomeny zao finoana dia ny dikan'izay dia hoety mandrakizay izy. Na hoe nomeny izay hafa rehetra nomeny teo aloha koa dia midika fa mandrakizay. Ataoko Lazarosy natsangany sy nifoazany tany am-pasana fa rehefa avy eo maty ihany midika fa fandalovany eto an-tany fa tsy hoe dory. Tsy mandrakizay dory tsika nipetraka eto. Araroto ny fotoana. Zay mahatonga Baiboly milaza araroto ny fotoana azo anaova-tsoa fa meratsy zao fiainan'izao. Joela toko faharoa andiny fadimy amby roapolo Joela toko faharoa ny andiny fadimy amby roapolo Baiboly dia milaza ary onerako anareo ilay taona no an'ny valala dia mikoraiky sy ny sopanga ary nikijeja izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo. Andriamanitra rery no afaka hanonotra ny taona lasa izay mety nisy fahararahana no an'ny valala na koraika na sopanga. Toy izy Andriamanitra onerako ny fotoana io. Andriamanitra tsy niteny hoe onerako ny very. Tsy zavatra no noneran'Andriamanitra fa fotoana no noneran'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia afaka hitsanga ara-potoana daholo rehefa mety ny fifandraisanao sy fiombonanao amin'Andriamanitra tompon'ny fotoana. Maro ny programa mpandanimpotoana tiany devoly angalarana ny fotoananao. Eo amin'ny nofo ilay izy. Ary izy io manimba sy mahatonga ny fotoanantsika lany sy miafoy. Matetika rehefa ny devoly mandano ny fotoananao dia tena lany hatramin'ny fotoana iainanao mihitsy ny mefoy fa tsy hitanao. Ina ilay fotoana mefoy fa tsy hitantsika io? Raha miainanao anaty fahazaran-dratsy sika ohatra voafatotry ny toka, sigara, rongony, filana maro samihafa izay mamatotra antsika toy ny fitsangatsangana sy fahotana. Dia misy ireo karazana aretina aingana mahazo ny olona, manafaingana ny fahafoizan'ny fotoanan'ny olona tsy aina lavalava eto ambonin'ny tany. Ny marina atao ina tokoa moa ny aina lavabe eto ambonin'ny tany raha ohatra ka tsy mahasoa ny fisitsika. Matoa misy tombony dia misy ilananao ny dikany. Ny ilanantsika tsy hoe kory apety ny fiarahamonina. Ny ilanantsika tsy hoe kory hiteraka dia hinan-kanina. Dia hiala eto ambonin'ny tany fa natsangan-javatra. Fa izay zavatra atsanganao eto ambonin'ny tany aza tsy ho anao raha pitso. Ary ninona heverinao fa fanananao tena hiaretanao mombanao ray manontolo dia tadiovana io tenanao izay kolokoloanao fatratra io azy. Asiana makiazy, andaniana fotoana, hikarakarana, anaovana brochine, sisy io. Dia tsy anao io fa ny fotoana anankiray. Dia ho tsapanao fa nindraminao io. Ina ny antom-pisitsika, ny antom-paharitsika. Andriamanitra dia nametraka ny antom-pisitsika ho amin'ny tanjom-piderana azy. Anome voninahitra azy. Ny fotoana foiainantsika eto ambony tany dia fotoam-panehoana ny antom-pisitsika. Laps-temps ilay izy fotoana fohy. Fa ilain'Andriamanitra ianao en mission eto ambonin'ny tany. Ary io mission tian'Andriamanitra ataontsika eto ambonin'ny tany io dia izao ambabo ireo izay tsy an'Andriamanitra ao anaty fijoroana, fanekena anao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tonga an'izy ireo ho zanaky ny fanekena, atonga an'izy ireo isan'ny mpandova fiainana miaraka amintsika ihany koa. Misy ady eto ambonin'ny tany.
ady zay nitranga tany an-danitra fa ny tany an-danitra efa vita lay anjelina nohatra tany efa vita ny anjera avy any an-danitra izy dia latsaka eto ambonin'ny tany devoly no anaran'lay anjely ary rehefa nanohatra n'Andriamanitra ny devoly dia naka anjely be dehibe izy ary be dehibe koa ny anjely nentiny niaraka taminy tany zany izy nandresy lahatra dia misy anjely be dehibe koa zany azony dia lasa devoly niaraka taminy dia rehefa nazera taty dia tsisy anjara ho atsony ny an-danitra dia tonga eto an-tany indray izy dia izy indray babony eto ambonin'ny tany hiaraka aminy olona indray dikan'izay ny tena ady ao amin'ilay mandrakizay dia tadidio tsy dia zavatra mandalo lalovanao toy ny mangiryfiry vetivety fa le ady ara-panahy ambabonanao ho diso ny mandrakizay sokafy aloha vision atsika mametraka tsara ny tena lanjan'ny ady ho amin'ny fampandresetsika ny filazantsarani Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra natongavan' Jesosy very ny fanahin'ny olona Andriamanitra very olombelona Andriamanitra santanany izay niforono no tahaka ny endriny rehefa nelona ny devoly ny olona dia tonga ny devoly nidina koa rehefa latsaka avy tany an-danitra izy ka nazera dia tonga teto ambonin'ny tany tonga izy hanimba amin'ny fiainan'ny olona mba tonga ny olona tsy hanatena na hiandrandra fiainana mandrakizay tsony dia zao fananiny devoly ampatsahivona ny olona ao anatin'ny tanjaka izay omen'Andriamanitra azy fa ohatrany tsy ho faty zany izy mandeha zany anao dia ohatrany hoe niny vita fa ohatrany hoe tsy hohany koa ianao nday androany afen'ny devoly mihitsy ny ao anatin'ny sainao hoe olo-kandalo ianao zany no mahatonga ny olona be fialonana mirehare mitoky amin'ny zavatra ananana teny eo ny mahizy azy satria mieritreritra sy mihevitra ary fafany devoly eo an-tsain'ny olona fa toy ny eto an-tany mifanaperana natongavan' Jesosy eto ambonin'ny tany tsy ampiadana antsika ranofo aloha no tonga anao ambinina sy hotahina amin'ny zavatra azy hoanina sy zavatra azy isitrahany hita maso mahafinaritra ny nofo natongavan' Jesosy tsy hanasitrana anao aloha eo amin'ity nofo ity fa tonga izy amonjo ny fanahinao sy ampiombona anao amin'ny ray satria tsy tiany Jesosy raha ho very anao mandrakizay izy ny eto an-tany vita vetivety ihany fa misy mandrakizay reto miandry antsika ary io mandrakizay io natongavan' Jesosy anisy tomboka sy eo am-pon'ny olona ozy izy mandrakizay dia nataony eo am-pony nataony Andriamanitra eo am-pon'ny olona mandrakizay ianao tsy olona rehefa tapitra ny séjournao eto an-tany dia vita momba anao tsy biby ianao akory tahaka ny endrika Andriamanitra manam-panahy ianao ary le fanahy tsy mety maty ao anatinao no natongavan' Jesosy amonjy an'io mba hahafahanao mandova fiainana mandrakizay miaraka aminy ny eto vita ihany fa nahoana ny mandrakizay teteny Andriamanitra androany zero tsara ny fotoananao aza lamina amin'ny zava-poana ny fotoananao rehefa omen'Andriamanitra ny opportunité ahafahanao mivavaka ahafahanao manompo ahafahanao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga eto sika hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy ary io fijoroana vavolombelona io tsy hoe rehefa miseho ny fampiasan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny ositra sy ny fiasan'ny fanamasina tsy zay io vavolombelona io averiko indray ny apôstôly talohan'ny fotoana nanangonan'Andriamanitra azy tao amin'ny efitra ambony andatsana amin'ny fanamasina dia efa nanao asa magaga ary Petera efa nisy fotoana nirahana ny apôstôly efa niteny mihitsy efa nanaiky anay ny devoly dikan'izay ny hery hitemoigner an'i Jesosy tsy miankina amin'ny fampiasan'Andriamanitra fa tonga ny apôstôly hiova attitude amboarin'Andriamanitra ny ao anatin'ny apôstôly hifanaraka amin'ilay fijoroany Jesosy hitanareo izy feno ny apôstôly dia rava ny tahotra tsy natahotra kapoka tsony fa mivoaka teny amin'ny sinagoga sy teny amin'ny kianjan'ny tempoly nanambara ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra lasa nana pasahiana hijoro ny apôstôly anambara ny fahatsara'Andriamanitra sy toro ny famonjen'Andriamanitra ny fahafenoan'ny fanahy dia manovanao hijoro tahaka an' Jesosy anam-pahasahiana hizara ny famonjeny tsy marety aika ao an'Andriamanitra tiako fantatsika efa eo amin'ny fotoana satana ny manararoatra manao ny asany amin'ny mamily lalana ny olona tsy ho amin'ny antom-pisiny ianao ny sitrapon'Andriamanitra satria fantany fa tsy mandrakizay koa izy fa ozy izy ny apokalypsy toko 2:20 Apokalypsy toko 2:20 fantany
fa kely sisa ny androny ary noho izany mifaliry lanitra sy ny rose monina ao aminy loza ao amin'ny tany sy ny ranomasina fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerany lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny tsy mandrak'izay tsony ny devoly fa ataon'Andriamanitra voafetra ara-potoana koa voary ara-panahy voafetra ara-potoana mitovy izay nitranga tany an-danitra mihitsy ny zavatra mitranga ataony eto ambony tany amin'izao mila mifony tena zanak'Andriamanitra fa fotoana izao tany an-dany Satana no mikomy nahazo anjely izy ary anjely misimisy tany an-danitra ny azony amin'izao Satana eto tany mikomy indray manoatra n'Andriamanitra izy dia mitady olombelona izy misimisy ny very ozy izy ny baiboly maro mirona makany amin'ny lalan-diso sy very fa izy dia manao izay fomba rehetra mihitsiny akanany maro hiaraka aminy anohatra n'Andriamanitra rehefa raha ohatra ianao ka mahatsapa fa mbola any amin'ny clan-ny olona manao izay mampalahelo an'Andriamanitra manohatra n'Andriamanitra amin'ny toe-ponao ny fitondran-tenanao sy ny fijoroanao dia tadidio fotoana izao vavaka sy fifadikanina izao andinianao tena hivereranao amin'Andriamanitra mba hatonga anao ananantoka fiainana mandrakizay miaraka aminy menao an'izany fotoananao fa ny fotoana sy ty tany ity dia hozy izy Andriamanitra ho afoeziko sady efa foiny ny séjournao eto tany mbola ny fotoana mihitsy no kitian'Andriamanitra ho afoezina inona ny anko dia nafoezan'Andriamanitra ny fotoana misy ireo karazan'olona miaritra vitsivitsy sy tian'Andriamanitra ho very fa mifantoka amin'ny fiainam-panahiny rehefa manomboka memaro havana enoy rehefa memaro ny fivilian-dalana hiainana zao tontolo izao dia ho lasa normal leto amboniny tany ny fiainam-pahotana satria ny maro anisa miaina an'izany amin'ny kahalalahana ka ny olona rehetra raha manao an'izany kio dia manomboka manaiky ny sain'ny olona ny fahamarinan'izay lalàna apetraky ny tany iodinan'ny olombelona tsy ho ao amin'ny programan'Andriamanitra ampandrisainan'ny olona ny devoly apety le fiainam-paharatsiana mba hamaro anisa ny olona very any amin'ny fahaverezana dia hozy izy Andriamanitra misy mijoro ao anatin'ilay izy fa mangirifiry satria raha ianao rery no mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra miafika olona rivo miaina amin'ny fiodinana mangirifiry ny fiainao satria sady mezan'ny olona ianao ny ason'ny olona ny lazay ny fatary ianao manomboka ho voafafa tsy kelikely eto amboniny tany ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra tokony hijoroan'ny olona satria miodina ny maro anisa miala amin'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa tafiditra any am-piangonana ilay izy dia voly tsy anakananao tsy hivavaka any am-piangonana ny devoly tsy fahavalon'ny onction ny devoly tsy fahavalony ianao ampiasain'Andriamanitra ny devoly tsy fahavalony hoe ianao mazoto mivavaka na mamaky baiboly fa ny devoly fahavalony communion anao amin'Andriamanitra dia ataony antsika isaina misy ny atao hoe olom-boafidy izy ilay olom-boafidy ireo ilay vitsy miaritra ny mafy tena mitandro fatratra ny fijoroany tsy hivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ny antom-pisindre olom-boafidy ireo no mahatonga n'Andriamanitra mikitika fotoana afoezo ny fotoana mba tsy haretan'ireo mafy be ny fanampiana azon'Andriamanitra atao satria tsy afaka mikitika safidy izy fa vokatry ny fiaretan'ireo dia midina mihitsy Andriamanitra manafo fotoana andasony Matthieu 7:22 Matthieu 7:22 amin'ny anaran'i Jesosy ary raha tsy efa no afoeziny zany andro zany dia tsisy nofo hovonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho afoeziny zany andro zany zany hoe voamay afoezina ny andro tsy hoe ny andro ny olona no afoezina fa fotoana mihitsy ny eto fotoana eto nolazain'i Jesosy mikitika fotoan'Andriamanitra afoezina mba ahafahan'Andriamanitra miganye olona misimisy kokoa fefa manomboka mevitsy ny olona tena mijoro tsy tena efa tsy amintsika rehetrarehetra reto vantana amintsika ny teny rehefa mandeha ny taona mandeha ny andro misy taona ny teny Andriamanitra eto adinin'olo izy afaka herinandro fa indraindray
le nananarana ianao omaly iverenao androany rehefa tsy mijoro ianao ka tsy mifantoka tsara atsangany ny tanora mba marina zavatra teneniko zany dia hitanareo le fifantohanao amin'Andriamanitra io fa valony devoly dia satria fantatr'Andriamanitra fa mafy ny fiaretanao misy ady ao anatinao matetika ireo tena miteny ahoana ihany izy ity Andriamanitra amin'izao efa lamody ny tsolotra raha vao tsy manome kely ianao dia miandry ela be dia efa manomboka eken'ny saina le manome kely eken'ny saina zany hoe mevitsy arakaraky ny andro sy ny fotoana sy le isehoan'le andro ny fampahoriana zany atao hoe fampahoriana ny andro ny fampahoriana satria mevitsy ny olona mijoro ato ambonin'ny tany dia ozy Andriamanitra hoe tsy maintsy manao kajy anafoaizana ny fotoana mba ahazahoako an'ireto olona vitsy miaritra reto tsy aretany ela loatra eto ambonin'ny tany hitan'Andriamanitra ianao misy fotoana miteny tompo maranata zay ny mahatonga hoe havy Jesosy tsy afaka hiteny ianao hoe havy Jesosy raha mbola miainao anaty ota fa raha mbola misy fafinaretany no fiainanao sy mamatotra anao dia hiteny ianao hoe aza mbola tonga aloha raha zao ianao ny tonga dia ndao ny tsikisainy firy amintsika eto no afaka hiteny hoe maranata ary firy amintsika eto mbola ilaza hoe oka aloha zao nefa ny fotoana tsy miandry ianao fa ny fotoana sady ho afoezin'Andriamanitra misy endrika anankiroa zany manafoy ny fotoana en général Andriamanitra nafoy azy noho amin'ny olom-boafidy fa ny fotoana iainan'ny olona koa ho afoezin'ny devoly amin'ny fahotana noho izany ny fiainana eto ambonin'ny tany zany tsy ho lava be zany fa arakaraky ny andro sy ny fotoana ny mahafoy azy betsaka ane zao ny tena saritsara-pijoroany ny olona rehetra mahitanao hoe mahay mitantana ny olona rehetra mahitanao hoe tena mety ny olona rehetra mety mahitanao hoe tsara be mihitsy ny fomba fiasa fa Andriamanitra rery ny mahitanao hoe mangalatra Andriamanitra rery ny mahitanao hoe tsy mety ny ataonao misy zavatra ohatr' zany misy zavatra ny indray tiafan'ny olona hoe farak'izay tsara zany tena modely zany fa Andriamanitra mahita an'le izy mihitsy ny ao anaty hoe tsy izy mihitsy zany zavatra zany zay ny antony fifadian-kanina aza miezaka ny ho tsara eo mason'ny olona fa tsy voatery ho tsara eo mason'Andriamanitra anao rehefa tsara eo mason'ny olona fa matoa Andriamanitra mamangy anao ao anaty fandiny tena sy fifadian-kanina tian'Andriamanitra ho ajoro ianao ho isan'le vitsy olom-boafidy anafoy zany ny fotoana eto ambonin'ny tany tsy mahareteka ao n'Andriamanitra hitanareo Andriamanitra mikajy ny fahasambaranao fa tsy miombona izy ao anaty fampahoriana iainanao lava loatra eto ambonin'ny tany misy ny olom-boafidy izy ireo olom-boafidy ireo izay miaritra sy mijoro amin'ny tena fiainam-pahamarinana reo le tena miaritra satria manomboky mezan'ny olona ianao amin'izao ny rehefa toriana zany teny zany dia mampimeny olona tsy dia tenenana am-piangonana tanareo zay le teneniko hoe na ny fampianarana sy ny fanambarana aza afaka mitory ny mpanompoana hoe safona kely fotsiny zany tsy dirana lalina fa ny zavatra dirana lalina dia any amin'izay mapety ny fiainan'ny olona satria zay mahafinaritra ny sofin'ny olona mampipotsaka ny olona bebe kokoa mipotsaka mandeha vola tsy tena nanana satria nahoana rehefa manao profesia paster miara-bolanao dia voatay ianao ny fiainam-panahy aminy io zero dia zao afaka nisy fanahy anamarina an'le izy mba piroborobo ny filan'ny olona eo anivon'le fanambarana tsy voatery ho andrasan'Andriamanitra toriana taoreo tsara ny tanan'izay miaina fa rehefa avy eo hiteny Jesosy amin'izay inona ny soazon'ny olona na ho azy ny ary zao tontolo zao nefa veriny ainy Jesosy tsy fahavalo ny fandrosoan'ny fiainanao eto ambonin'ny tany miombo-potanteraka izy ny ananao fiainana feno fiadanana sy fitsarana fozy Jesosy azadino fa hitanao izy ary anambona anao tahaka izay anambinana ny fiainam-panahinao fiainam-panahy aloha somary ateka ao n'Andriamanitra fiainam-panahy aloha halleloia ka misy fiaretana eto ambonin'ny tany raha mbola renao hoe tsy niaritra ianao mbola tsy nanomboka akory misy fiainam-piaretana eto ambonin'ny tany
ijoroanao amin'ny fahamarinana, ijoroanao amin'ny fahamasinana. Kitikitika fotoan'Andriamanitra satria arakaraky ny androsoany ny vanim-potoana dia mafy ny fampahoriana sy ny fanoherana ary ny fanenjehana ny olon'Andriamanitra zay tena mijoro an'Andriamanitra. Mampime ny olona amin'izao. Zany tsy ao zao fa vanim-potoana amin'ny fahasoavanareo zany toatra ferme be mihitsy nareo. Ohatra ny tena salobina be zany fampianaran'ny pasteur to, salobina tsy libre zany. Satria amin'io izy efa mandray labe rehefa misotro toka efa tsy tsony. Zany hoe jentilisa mody ao amin'ny tombo fotsiny. Fotoana zao ampaninoana trompetra mbola tsy leny amin'ny raha lanitra aloha fa trompetra mpantsiana nairana eto amin'ny alitara. Ozy Jesosy petsaka ny embotra rehefa akaiky ny fiverenany zanak'olona. Amin'izany fotoana zany tsy fantatra tsony ny ririnina ny lohataona amin'ny fahavaratra. Any Frantsa tompoko izay vao avy tany. Fa vao tonga tany zay dia nafana ny andro. Mavita manao t-shirt mivoaka ny trano nefa mbola tsy nisy. Ozy izy mpanao, ozy izy météo tany Frantsa hoe fahagagana, andro mahagaga. Satria lozan'ny atsika tampoka. Zao vao miverina indray ny mangatsika vao niala tany zay. Angamba mety ho anay ilay fa tsy maninona aloha. Ny tiako tenena zany efa manomboka amin'izao ilay famantarana. Raha mihiratra masom-pananao ka mijery tsara matotoko 720 dia maneho Andriamanitra ny fahakekezan'ny fahafoizan'ny fotoana. Mba fantatrareo message na ny afatra dia tokony hifandraika amin'ny vanim-potoana. Message ilain'ny marary dia zao kapohan'i Jesosy anasitrana azy. Message ilain'ny mahantra inona? Nampahantrana izy mampanankarenany maro. Message ilain'ny olona hitsenan'i Jesosy miovafo fefakaiky ny fiverenan'ny tompo. Raha misy olona mialaina dia anao mbola aminany ihany hoe anakarembena ho miliardera ianao sady tsakoana izy miteny hoe averena aloha borina fa tady lasa ny titra. Misy zavatra tena mila manairana ny fiangonany andro farany. Tsy ho fanio-pamantarana anao nehoana ny tena olom-boafidy. Fa toe-panaraka an'Andriamanitra ireo vokatry ny fanahy. Mateo 7:20. Fa isy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Amin'izao na magicien zany afaka mandeha ny ambony rano hoe. Nana jereo kely ny amin'ny internet ihany fa misy manao zany. Hitanao mihitsy ny hoe stylo avadiny voromalala. Ka raha faneo-pamantana sy fahagagana no anomponao an'Andriamanitra dia tadidio voafitaka ianao raha vokatra mifantohanao bebe kokoa arakaraky ny androsony ny andro farany dia izy mpaminany santoka aneo ombapa aneo-pamantarana sy fahagagana. Tsy fahavalo ny faneo-pamantarana sy fahagagana tsika fa Andriamanitra ny tompony zany. Fa rehefa manaiky ianao fantsona tsara eo am-pelatanan'Andriamanitra sy hijoro amin'ny sitrapony dia mora foana ao an'Andriamanitra ny ampiasanao sy hanotronanao amin'ny famangim-pampandronana. Fa tsy tanjony reny mba ahatonganao hiainao anatina fanamarina tena hiafenana amin'ny toe-potso mendrika ilana fantsiana ao anatinao. Ninona fahatsaran'Andriamanitra rehetra ampiasany ianao tsy ny eloava amin'ny fiovam-po dia lalam-pijororana marinanao teny reny hiafenana amin'ny toe-potso mendrika ilana fantsiana zay tokony bebanao. Lasa excuse le izy felatsiny. Ry havana ao anatin'ny vavaka sy fifadian-kanina tsika menakavy fotoana manokana tena tokony andinitsika tena bebe kokoa iombonantsika amin'Andriamanitra. Mba tsangany an-tanan'izay mba miaraka iombona amiko ao anaty vavaka sy fifadian-kanina. Fotoam-pamerenana zao andinitsika tena bebe kokoa. Voalohany mitsahatra daholo ny programa rehefa maneno ny trompetraka iverin'i Jesosy. Asoanao empanomanana ny fiverenana aloha vavaka sy fifadian-kanina. Faharoa ny fiomananao am-panahy dia tonga an'Andriamanitra azo aina ampiasanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Rehefa Andriamanitra no hisetra amin'ny fanotronana dia hodingan'Andriamanitra ireo fisasarana ara-panosorana rehetra tianao tiany ampiasananao mba ho fantsony eo am-pelatanany. Sadraka sy pesakasabedina gony teto omaly vokatry ny communion tsara dia navita nijorotsy ny ekoka tamin'ny sary volamena izy. Fa natsipy ao anaty lafaoro dia Andriamanitra indray no nitsena azy melohan'ny fotoana anipazana azy tao amin'izay toerana nisy azy. Tsy mampaninona mety ao anaty ton'olana ianao sy fampahoriana fa aloha miombona tsara ao anaty lafaoro fa tsy maintsy tafavoaka miaraka amin'ny tompo. Amen aloha sa tsy amen. Aza vela izy tranga amarotanao ny rariny zany
mijoro fa tsy maninona na tsisy ninininy eto amin'ity tany ity azy fa tafiditra tsara any an-danitra tsy mare tiaka an'Andriamanitra kanefa teteny aminao a fa tsy possible ianao tsy anana ninininy zany eto ambonin'ny tany satria Andriamanitra efa mikajo melohan'ny fotoana zay iainanao anaty fiadanana miaraka aminy rehefa tanteraka ny fiombonanao aminy aza atao tanjona fotsiny io avereny hoe tsy ataoko tanjona le izy halleloia ka ny faniompamantana sy fahagagana dia avy amin'Andriamanitra rehefa avy amin'Andriamanitra dia zaka ny fantsona ampiasain'Andriamanitra marina fa tsy fanamarina tena hiafenina amin'ny toe-potso mendrika ialana amin'ny fantsiana akory ny marina ny fiainantsika ity tany dia lalam-panehoana ny asan'Andriamanitra sy ny votsara hitarafana ny fahatsaran'Andriamanitra avokoa en mission ianao eto ambonin'ny tany ao amin'io tokantranonao io ao amin'io asa mandrarahanao io ao amin'io fanompona misy ianao io ao amin'io ankonana misy ianao io fianakaviana misy ianao fantsona tsara ianao hijoro ho vavolombelon' Jesosy inona ny zavatra tokony hitranga ao anatin'io mission tokantranonao io manjaka ao ve ny tena fitiavan'Andriamanitra miaina vokatry ny fanavy antsika tena mampijoro sy mitondra ny ankonantsika amin'ny fahamarina sy fahamasinana ve ary ny tena fombiazana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy faritana ny vokatry hita maso fa toe-po mety amin'Andriamanitra jereo ne Moizy efa itsika tsy enjery fa nanseho aza le fahagaganana moka rano mivaty lampy rehefa nikapohana dia nitsahatra amin'ny fanompony satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy hvkl numéri toko faharoapolo numéri toko faharoapolo vetivety ny andininy fahavaloko hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy alao ny tehana ozy izy Andriamanitra ka vorinao sy arona rahalanao fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony mitenena amin'ny vatolampy eo masony izy dia ampiboboka ny ranony izy ary ampivoaka rano amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompy dia nalay Mosesy ny tena teo anatrehan'i Jehovah arak'izay nandidiny azy dia nyvoriny Mosesy sy Arona ireo teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy meno ary mpiodina enoy moa amin'ity vatolampy ity vano ampivoahanay rano anareo ary Mosesy dia nanainga ny tanany dia nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tena dia miboboka be deabe ny rano ka nisotro rano ny fiangonana sy ny biby fiompy ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona satria tsy nino ahy ianareo averiko satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely dia hitondra izao fiangonana zao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo no valian'Andriamanitra fa be dia be ny pasteur ny antso anaty ao anatin'ity zavatra raiky ity androany pasteur ny fanamasinana antsika tamin'ny fahateram-baovao dia efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ara-panahy tamintsika nandray azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana noho izany ny fahamasinana tsy ao amin'ilay sanda mpiainantsika itsony fa miainga avy eo amin'ny tontolo ara-panahy ao anatitsika eny tsara lefa Ok, pasteur. Ok, pasteur. Alléluia. Nyantony velomako sy nyantony rako Jesu mino anao
nyantony velomako sy nyantony rako de anao ny velomako tompo ôy anao mato zao ay no arinao ao itovy endrika aminao tompo ôy anao antony velomako tompo ôy anao nato zao ay no arinao ao ditovy endrika aminao tompo ôy anao antony velomako tompo ôy anao no nato zao ay no arinao ao itovy endrika aminao no arinao ao itovy endrika aminao masina ilay zanako masina yanao mendrika indrindrana yanao miavy ny zavatra rehetra mendrika nidery anao mendrika indrindrana Jesosy mendrika indrindrana yanao no miavy ny zavatra rehetra mendrika nidery anao mendrika indrindrana yanao miavy ny zavatra rehetra mendrika nidery anao yanao
elatanu yakaraku tunivurmae saimyanjana Jehovah the manduswe elatanu yatanaku tunivurmae saimyanjana Jehovah the manduswe yelatanu yakaraku tunivurmae latanu yakaraku tunivurmae. Ashimike haleluya mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Mahazo toerana vetivety azy. Tonga dia toizatsika ny toroteny. Amen. Hitantsika teo amin'ny numéro toko 2:9 ka hatramin'ny 2:12 teo a. Fa ny baiboly a dia milaza ny Alléluia. Baiboly a dia milaza fa tsy nanamasina, tsy nino ahy ianareo anamasina. Ny fanontaniana mipetraka napetrakantsika rahalahy be dia be amin'ilay karazana fampianarana fototra atao amin'ny ekôly biblika maneho fa rehefa nao masinitsika tamin'ny fahasoavana dia masina foantsika ary olo masina foantsika, na dia sanatria manota aza, na dia sanatria mbola mety miaina ao anatin'ny fiainam-palitona kely aza rehefa nandrain'i Jesosy indray mpandeha. Zao valiny ny fanamasinan'Andriamanitra antsika tamin'ny fahateram-baovao noho ny fahasoavany dia nanamasinany atsika tao amin'ny malala dia Jesosy mba hahafahantsika misitraka ny fiainoram-pony izay disponible ho antsika zanak'Andriamanitra nateraka indray ho an'izay nanana an' Jesosy. Fa enoe ny finotsika nandray an' Jesosy ka nahatonga atsika ho masina tamin'ny nanamasinany atsika dia etapy voalohany, dingana voalohany. Fa iny fanamasinana atsika iny dia nomen'Andriamanitra atsika mba hahafahantsika manana fiainam-pijoroana anamasina azy. Misy ny etapina finoana faharoa. Io finoana faharoa io izay tsy tokony ho adino ny kristianina, fa ilay karazam-pinoana nandraisantsika sy niainantsika n'ilay finoana voalohany, izy nanamasina atsika. Fa ny finoana faharoa isika manamasina azy. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Aza diny fozy izy eto ny ten'Andriamanitra ny 2:12. Jehovah ny teny tamin'i Mosesy sy Arona, satria tsy nino ahy ianareo anamasina ahy. Io masony zanak'Israely. Dia jereo inona ny zavatra nitranga? Tsy hitondro izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Izany hoe ny faharetan'ny mission anao eto ambonin'ny tany tsy niankina amin'ny fanamasinany ianao, fa ny fanekenao anamasina azy. Ozy izy Jesosy, eno tsara, eno tsara. Ozy izy zavatra anankiroa ihany no ahitanareo an'Andriamanitra. Voalohany, izay madio apo no ahita an'Andriamanitra. Faharoa, izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Le fiainam-pahamasinana efa ao anatsika tamin'ny fahateram-baovao. Nanamasina atsika izy tao amin'ny malala, nanaisitra atsika tao amin'ilay lasa ratsy ny ainatsika rehetra, ananatsika fiainam-baovao ao aminy. Fa ny tanjom-panamasinany atsika dia ny hafahantsika miaina sy mijoro mba anamasina azy.
finoana voalohany nampiasany Moïse Andriamanitra afaka nikapoka vatolampy izy dia mivoaka ny rano. Fampiasa mpanosorana mitondra vokatra tsy takaty ny saina amarinin'Andriamanitra amin'ny fahefana sy voninahitra. Jesosy dia milaza amin'ny Jona 2:20 Baiboly dia milaza fa rehefa nanova ny rano tonga divay Jesosy dia niseho voninahitra. Zany hoe misy ny etapina voninahitra voalohany avy amin'ilay finoana voalohany, fa misy ny etapina voninahitra faharoa avy amin'ilay finoana faharoa. Ny etapy voalohany amin'ilay finoana voalohany ny vokatry ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Fanoloran-tenan'i Jesosy nahatonga antsika no amasinina tao aminy rehefa nateraka indraika ny aiky ny fahotantsika nandray azy. Finoany Jesosy izy niditra tsehatra nanatanteraka ny fanoloran-tenany amonjy antsika fa tsy valim-bavakisika. Fa soavana namonjena antsika tsy noho ny asantsika na ny zavatra nataontsika fa avy aminy. Ary iny dia midika fa disponible ao antsika mandrakizay, vonona ao antsika mandrakizay ny famindram-pony sy ny fitiavany. Ho an'izay miverina ka manam-pofinaina dia milaza izy, raha mbola misy fofinaina ianao dia misy antenaina ny aminao. Dikan'izay mandrakizay ny fivelarana izay famindram-po izay ho an'ny olona manaiky azy, mino azy ary nandray azy. Fa tsy midika fa avitra ho azy sika, fa mila miditra eo amin'ilay etapina finoana faharoa. Ny etapina finoana faharoa dia isika rehefa avy noamasinina dia manaiky an'olo tena anamasina azy. Ny faneketsika anamasina azy dia ilay fanoloran-tenantsika androso ho mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tiantsika ho fantatra dia zao, nanao ny zavatra rehetra vonona meloha amin'ny fotoana izy mba hahafahanao miaina sy mampiaina an'izany anome voninahitra azy an-tsafidy. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny safidinao Andriamanitra. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny safidinao Andriamanitra. Aza ilika amin'ny fiainam-pamindram-po diso toerana sy diso fandikana ny fanapaka-hevitra tokony ho raisina hijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Iny le nilazantsika amin'ny Romana 5:5 fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra. Fanofanan'Andriamanitra ny netin'Andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao anatsika na ny vokatry ny fanahy ho ao anatsika. Dikan'izay ny zavatra rehetra efa ao anatinao, efa itsika tsenjery zany. Fa raha zavatra ao anatinao reo manontany ny safidinao mba ho fitsoranao ny amoaka azy ara-potoana. Ary zay ny ilana ny fanampiny fanamasina amin'ilay finoana faharoa. Ilay finoana faharoa ny finoana voalohany tsika nandray azy. Tsika mino fa efa noamasinina, tsika mino fa efa namindrana fo, tsika mino fa disponible antsika mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra ary vonana indrayntsika amin'ny fotoana rehetra iverenantsika eo anatrehany. Fa ilay finoana faharoa kosa isika manaiky an-tsafidy amoaka an'izay zavatra efa nataony ao anatsika, hiaina ny fahamarinany, anamasina azy amin'ny fiainam-pahamarinana koa tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Arety ilay zavatra mitsanga, jereo tsara. Ny hoe manana ny voninahitra an'Andriamanitra dia tsy hoe rehefa mamaly amin'ny fampiasan'Andriamanitra fotsiny, fa eto mitaky ny fankatoavana ny teniny eo am-panaovana ny asany. Tsy mitovy zay. Tsy hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra dia manana ny vonina fotsiny hoe ampiasaina azy ao dia iaino anatina fanamarina tena. Non, fa tsy maintsy makatoy ianao sy miaino ny feony amin'ny fotoana ampiasany ianao. Ary teto no nahitako ireo karazam-pinoana anankiroa. Ny ray voalohany dia sika manaiky sy matoky amin'ny fampiasan'Andriamanitra antsika. Rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra araka ilazain'i Jesosy hoe niseho ny voninahiny tamina ny rano divay taokana. Niseho koa ny voninahitr'Andriamanitra voalohany teo amin'ny fiainana Mosesy tamin'ny kapohan'ny vatolampy dia mivoaka ny rano. Ilay finoana nametraka an'Andriamanitra, manetsika an'Andriamanitra. Io finoana io ilay finoana ainao fa Andriamanitra dia tsy maintsy manaja ny teniny eo amin'izay ilay fahatakarana. Noho ny teniny Andriamanitra dia manaiky satria efa laza izy dia ho efa izay nilazainy. Noho izany tsisy idiran'ny Mosesy ilay rano mivoaka fa Andriamanitra mibaiko amoaka rano. Ka teo amin'ilay fomba ny nadiso amin'ny Mosesy fa tsy hoe ilay rano akory no avy amin'ny Mosesy. Fa Andriamanitra ny teny amoaka rano ako. Efa taom-pon'Andriamanitra ilay programa. Noho izany programa n'Andriamanitra tanteraka tao amin'ny teniny ilay izy fa tsy fikapoha amin'ny Mosesy namoaka rano akory tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Eny amin'izay ilay izy. Aitsika fa
rehefa ny tenin'Andriamanitra no ijoroana sy tenenina ampinoana dia manetsika an'Andriamanitra ny zavatra tsy takatry ny saina. Iny le asan'Andriamanitra ny fanamarinany ny teniny. Marka 4:20 ny 9:20. Ny apôstôly izy nandeha teny tontolo eny nitorony teny tamin'ny fahasahina fa Andriamanitra nanamarina ny teny. Zany hoe teny amarinina le izy. Tiatomboboka tokoa ny rano. Nisotro ny zanak'Israely amin'ny 9:20 nanainga ny tanany nikapoka amin'ny vatolampy indrota amin'ny teny izy dia miboboka be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Midika fa miteraka finoana tokoa le zavatra lazain'Andriamanitra ary maneho voninahitra. Fa zao ny zavatra tiany tompo tenenina. Jereo anefa ary sainy tsara fa nahavoa Mosesy dia zao tsy nanaiko ampiasain'Andriamanitra izy fa tsy naneho ny voninahitra Andriamanitra izy. Inona le dinga amin'ny voninahitra faharotsy nasiony. Hoy Jesosy hoe satria tsy ninao ianareo ka nanome voninahitra. Fa nga tsy voninahitra Andriamanitra le vato le kapohana dia mivoaka rano voninahitra le izy. Fa dinga amboninahitra tsy isy idirany amin'le dinga amboninahitra manaitra n'Andriamanitra. Voninahitra voalohany amin'ny fisehoan'ny asany ho an'ny olona. Fa le voninahitra faharoa amin'ny fanamasinana ho an'Andriamanitra. Eto amin'izay tsika tsy maintsy misafidy. Ho mpanompo ampifaly ny olona ianao aneo amin'ny voninahitra Andriamanitra. Sa iaina amin'ny voninahitra Andriamanitra ampifaly azy. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Zareo ne ao amin'ny 9:10 novoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana. Ka dia hoy izy meno ari-piodina ho amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Za dia hiteny aminareo. Eno ty fahamarinana ity. Misy ny famangin'Andriamanitra manokana hanomezany revelation manokana. Rehefa manolo teny ianao ka mivavaka amin'Andriamanitra tsy voatery izay navoaka ny tany aloha rehetra dia izay ny marina. Fa mila manantona amin'ny fanamasina ianao mangataka aminy mba hahafahan'Andriamanitra mamoaka zava-miafinao amin'ny teny fa tsy nanambolo fotsiny le fahamarinana. Ninona fampianarana mitaona amin'ny fijoroanao tsy hanana communion amin'Andriamanitra fa milindalana avy amin'ny devoly zany. Andriamanitra raha ny attitude ny toe-pony tonga dia vakiana fotsiny eto. Toe-po te ampisongadina ny tenany ho mahavita zavatra. Amin'ilay toe-po zatra ampiasain'Andriamanitra. Ary io ilay lazay fampianarantsika nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona sy ty fanombohan'ny taona ity hoe te hiseo ho professionnel. Hitanao vavan'ny olona professionnel dia miteny hoe vitanay io. Jereo ny mesazin'ny Moïse amin'ny 9:10 avy amin'ity vatolampy ity ve ny amoanay rano anareo fa tsy hoe anaovan'Andriamanitra fahagagana mba hahafahanareo misotro rano. Hitanareo ilay izy. Ozy izy Andriamanitra. Teto tsy sarobidy amin'Andriamanitra ny fisehoan'ilay voninahitra voalohany. Satria nanitsaka n'ilay voninahitra faharoa Moïse. Le voninahitra voalohany tsy mahataity n'Andriamanitra fa Andriamanitra ny angeta vovoka vao nisy olona fa tsy hoe olona lasa kely ny naveriny. Tsy Lazarosy ny angen'Andriamanitra voalohany fa vovoka. No izany tsy zavatra hita maso mihitsy ny ampifalifaly an'Andriamanitra hoe fahagagana miasa Andriamanitra. Voninahitra voalohany lehibe eo masonao fa bitika eo mason'Andriamanitra. Fa ny fahagagana amin'Andriamanitra ny toe-pon'ny olona manaiky azy, ny toe-pon'ny olona manaja azy, satria efa vitsy zany ary ahina tsy misy mihitsy nanomboka tamin'ny andron'ny Adama. Zay no sairana nidina ahatonga ny olona hanana fiombonana aminy hanome voninahitra azy amin'ilay voninahitra faharoa. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Inona ary ilay finoana mamaritra ny voninahitra faharoa? Tsy inona fa ny fotsika miaino tsara ny teniny, makatony taridalany, miaina amin'ny fahatahorana azy, ary io ny tokony hitoetra mialohan'ny ampiasany atsika. Halleluja. Dia ny 9:12 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely dia tsy hitondra ireo fiangonana zao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Sokajian'Andriamanitra ho tsy finoana ilay voalohany rehefa tsy tafapetraka ilay faharoa. Nahoana?
rehefa tsy manamasinan'Andriamanitra tsika na eo mason'ny olona na ny fiombonatsika aminy dia natsatr'Andriamanitra amin'ny fanompony Moïse. Midika fa Andriamanitra dia manaiky ny anohy miaraka amin'ny olona mino azy, manaiky ny teniny, makato azy ary manamasina azy. Tsy olona te hiseho ao amin'ny asany fotsiny no ilaina fa olona en communion aminy. Miaraka amin'Andriamanitra dia fopakato aloha voatanana ampiasaina. Rehefa mafy ny fonao ka voataona ny devoly andany fotoana amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao dia tonga ho isan'ny olona tsy mety amin'Andriamanitra. Inona ary ny tokony ataoko? Na dia tsy maintsy ho afohaiz'Andriamanitra aza ny fotoana noho ny amin'ny olom-boavidy amin'ny ankapobeny dia ny olom-boavidy izay atonga an'Andriamanitra anafony vanim-potoana nyty tany ity. Maiky Andriamanitra ny rahavany tany satria meratsy ny olombelona. Dia zao io olom-boavidy io rehefa tena miaina amin'ny sitrapona nefa dia tian'Andriamanitra hisitraka ny tombony mihoatra ny orasokajin'olona be dia be izay misy eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny famangim-panitronany. Rehefa omenao an'Andriamanitra ny fotoananao dia tsy avelany sasatra ianao andany fotoana amin'ny zavatra hafa. Jesosy teto ambonin'ny tany nanam-potoana mihoatra ny onana tamin'ny ray dia tsy lany fotoana tena préglena problème. Zany mahatonga ny olana mikasika azy fotsiny marary dia sitrana satria maiky ny ombona amin'ny ray izy. Ny vanim-potoana ny ainan'i Jesosy ela indrindra teto an-tany dia ny communion tamin'ny Père, avec le Père, tamin'ny rainy. Fa tsy fotoana nandaniany fotoana androaka devoly be dia be ny amin'ny sisiny dia hoe tsy afaka ilay devoly nandritra ny adiny ray. Dia zay mahatonga azy me rehefa nitendrombohatra hoe ny asa daholo mpianatra taty ambany tsy afaka ilay devoly. Dia hoy Jesosy iny karazana iny tsy miala raha tsy mivavaka sy fifadikanina. Zany hoe mitady olona tsara communion iny karazana iny vao manaiky. Zany hoe na ny devoly koa aza zany manana discernement mamantatra hoe ry olondry ampivavaka dia ry tsy ampivavaka. Menao tsara venareo sa tsy miheno? Noho izany zavatra sarobidy dia zao mila omentsika an'Andriamanitra ny fotoanantsika tsy ao anaty vavaka sy fifadikanina ihany fa fanombohana io. Fa mila ampy fifandraisana amin'Andriamanitra tsika fa tsy misasatra mitotototo be tsy ampivavaka. Zany no mahatonga le pasteur mitotototo be reny kizitim-belona ao an-trano. Satria nahoana tsy ampy communion fa miezaka ny anentsikisa fotsiny. Isa ho aiza nefa raha tsy misy olona miombona amin'Andriamanitra ao naray ary. Ary aneny ny trompety iza amin'ny olona izay ao am-piangonanao ny tena azo antoka fa eo amin'Andriamanitra. Sasafisafona fotsiny ny fihavanao masinina dia tsy maintsy tafakatra. Non! Zay mahatonga ny Jesosy milaza tsy izay malala hoe tompony ity mifanjakany lanitra fa izay manao sitrapondraiky izay ny an-danitra. Ampitoery ilay voninahitra faro. Halleluja! Tenenina akaikinao manamasina ianao an'Andriamanitra hoe fizy efa nanamasina anao tamin'ny fahasoavana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Rehefa manaiky zany tsika ho fantsona tsara ho an'ny hafa. Ny olona mpanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ilay dingana faharoa dia olona manomana ny fony mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Mahatonga anao miaritra tsy ho anao rehefa ho an'ny hafa koa. Mahatonga anao mijoro tsy ho anao rehefa ho an'ny hafa koa. Mahatonga anao mandohalika tsy ho anao rehefa ho an'ny hafa koa. Andriamanitra mihevitra anao fa ianao mihevitra ny hafa. Zany mahatonga ny apôstôly Moïse, Eli, zareo tsara. Fa rehefa ho an'ny hafa ny antom-pisindreo olondreo dia mijoro foana amin'ny fanotronana mamangy azy. Amin'Andriamanitra dia ambony lavitra aminy isika makato azy no isika ampiasainy sy manao fanatitra ho azy azy. Samuel voalohany toko 5:22. Samuel voalohany toko 5:22. Halleluja! Andriamanitra tsy olombelona ka mila zavatra any amin'ny olona dia nampitamby olona. Andriamanitra izy marina sady masina. Zany mahatonga anareo izay akaiky eto amin'ny tiasa fanompony ity ka tia mamafimafy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nareo matetika mibedy lava. Mahafantatra an'izany nareo amboariny lalanareo satria izao raha vao hitako hoe misy zavatra tsy mety eo dia tsy maintsy mijoro ao manitsy anareo ny amin'ny lalana tokony aleanareo. Za ty araka aminareo any an-danitra fa tsy mahafinaritra be fotsiny fa mitaka eto sika. Tsy famitahana eto ny rahako aminareo fa tiako nareo eo namiko amin'ny lampany ray rehefa miala eto amin'ity tany ity. Dikan'izay ny fitiavana ambony indrindra ny fitsombinako mandrakizay ianao fa tsy mampiakama antsika eto ambonin'ny tany. Halleluja! Halleluja! Fa hoy Samuel sitraky Jehova moa mifanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova. Eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary miaino ny tsara noho ny sabora noho ny rahalahy. Noho izany zareo ny fiainana itsy izay tokony itsina. Aza manaiky
iaina mifanatitra fotsiny ny fiangonana dia manginy pastera. Matetika ilay olona akaiky tsy vita ampitandrina raha vao zay ny ao anatinao mbola tsy folaka, mbola tsy mame voninahitra fanondrony ianao zay. Tsy manamasina an'Andriamanitra ianao, matoa pastera tsy miteny mpiangona ao aminy efa misy tsy mety miara-mimbonantoka aminy amin'ny otany. Tsy mampaninina avelao tsisy ianao ninina eo fa hain'Andriamanitra foana manao an'io fa teneno zay marina itsio izy mba au moins honnête ianao amin'ny fanimpona ao an'Andriamanitra manitsy ny hafa iaraka aminao ho any an-danitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Aza lalina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny ivelany ny fanoloran-tenanao ao anaty. Oka ny fiainana eto ambony tany zay miafoy sy ho afoezina manomezantsika lanja ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ny fanaova-tsoa. Aza marina loatra fa omeo an'Andriamanitra dia ny mbola afaka mibebaka ianao any fonao ary aza manamafy ny ao anatinao fa miverena amin'Andriamanitra. Inona ny fotoana ny laninao mihoatra teo amin'ny fiainanao ka tsy nomenao an'ilay tompony fotoana. Teteny aminao zanako isany ozy izy ny tompo. Aza mandany andro amin'ity tany ity ianao, azo tombony ihany ainao amin'ny tsy fahamarinana. Modia amin'ny dadanao. Tsy makaizy io tany io, manana tsara lavitra no manoko anao eo amin'ny fiainana. Ifantoy ny fanjakako izy Andriamanitra, mba isy atserovako anao bebe kokoa. Fanjavatra rehetra ataonao eto ambony tany anie dia maridre fitarafana ny lanitra daholo. Mamafy eto ianao, manamboatra ny tranonao any an-danitra. Eno hoe, misy fotoana mivavaka, tsy mampaninona Jesosy na tsy valinao akory ahy eto an-tany. Fa zao, zavatra azoko antoka dia zao, ny valim-pitiako boriky any an-danitra. Raha ianao no nanao soa dia nivalian'olona ratsy dia monimonina be, zao no nataoko azy nefa toy ny navaliny ahy. Dikan'izay, mbola ity tany ity ihany no mamatotra anao amin'ny fanaova-tsoa. Fosy izy Andriamanitra tsisy mamafy na mahafoy eto an-tany ka tsy indray valim-pity any an-danitra. Dikan'izay tsy tokony akasika amin'ny fonao fa ho an'ny tompony nanaovanao ny zavatra rehetra. Ary raha ho an'ny tompony izy adio ny fonao satria any an-danitra ianao mandray valim-pity. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Andriamanitra dia manana tombony mihoatra mahaliana antsika. Inona ny azo nomena voalohany? Fotoana. Misy teny viary ao anaty Baiboly hoe afaka manome tombom-potoana ho an'ny olona mety amin'ny Andriamanitra. Misy an'izay ve ao? Misy. Exode 23, 25, 26. Manompo an'i Jehovahandriamanitra ao dia tany aninao sy ny ranonao izy ary ho fenony ny isan'ny andronao. Ahoana ilay fenona ny isan'ny andro? Ianao zany rehefa manompo an'Andriamanitra dia anan'Andriamanitra maso, arahan'Andriamanitra maso satria maso azy. Zay na tonga ny Dorcas nomena tombonandro satria be fitiavana izy mizara akanjo mahantra, tiany malahelo sy mpitondra tena. Mbola tsisy Dorcas 2 teo izy Andriamanitra hoe ndany izy avereny Petera fa mbola misy ilana azy. Rehefa maky ny fisianao eo amin'ny fiarahamonina satria olona mety amin'Andriamanitra ianao, nanepasana ary ianao loharany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ohatry ny nandoatra vary masaka izy nampela Lazarosy tao am-pasana satria mbola misy ilana azy sakafo eny ambony latabatra. Aya. Eno ty fahamarinany ty. Aza miany fiainanao akory. Sokafo fotsiny fonao ao anatin'ny fotoana mivavaka sy fifadian-kanina mba mivoriana ireo menakavy kely. Asy fotoana isaky ny mihetsika nanareo fahatsapana sy fahatserovana anatin'ny fivoriam-bavaka. Hoe tsy fotoana lanina amin'ny andavanandrom-piainana tsony. Atsara daholo ny kipitsipitsy ny zavatra rehetra mety mahatery ny fotoananao ka mahatonga anao tsy hivavaka. Zany no mpandeferana ny sakafo satria matetika rehefa noana ianao tsisy miditra amin'ny sainao ny zavatra rehetrarehetra. Fa matoa mbola nomen'Andriamanitra fotoana ianao mihoatra lavitra noho io kibo. Matetika io kibo mampanota anao. Matetika io voly io mahatonga ny interenao, mahatonga anao misaoalina be mihitsiny. Hay rehefa tena dinihana kay zany ny tena marina, mahatonga anao mavesatra be eo am-panimpona dia satria mbola te anakarena, te osana, mbola ohatra n'ilay système taloha ihany le tranainy be ihany. Mandraka androany nefa ny teny efa manitsy ianao iova. Zao fitsorony ao anatinao fa zay zavatra fitsoranao ka tsy hainao ho raisin'Andriamanitra tanana. Ary rehefa izy no andray an-tanana anio mihoatra lavitra noho ny fahaiza-manao anao. Zany hoe mihoatra lavitra noho ny fahatakaranao ny idirana an-tsetra ikarakarana ny fiainanao. Halleluja. Zany ny antony communion. Matery an'Andriamanitra le izy. Mamboatra ny programantsika tsy ho lany andro amin'izay mampisasatra ny hafa fa mampiasa ny ao anatin'ny fotsika
mba ho vahaolana ho an'ny hafa. Zareo mahatonga ny Solomona natao hoe endry mifahendrena mba tonga hatsilo saina mpanakarena ny ankonako. Zay ve nataona? Mifahendrena mba hitantanako an'izao vahoaka anao be dehibe zao Andriamanitra. Haleloia ho an'ny hafa. Eny tsy resaka tsika afa-tsy hoe mahatonga ny olona anankiray tena hoe miroborobo be ny asany. Ny olona miroborobo be ny asany dia tsy misaina hafa, tsy misaina ny tenany fa misaina ny hafa. Manao étude ianao rehefa manao étude de marché dia mijery ianao hoe amin'ny fomba ahoana no hampandroso ny société anao. Midiny ianao eny amin'ny vahoaka mijery hoe inona ny filan'ny olona, inona ny zavatra ilain'ny olona amin'izao fa tsy banga eo amin'ny fiainany. Dia izay ny valianao. Rehefa filan'ny manodidina ny valianao dia vola ho azy ny anaran'izay. Marina sa tsy marina? Satria mihevitra ny hafa ianao. Fa raha ianao mihevitra ny teninao dia mitady asa ianao fa tsy mahita mihitsy satria amelona anareo menakavy ny ondohanao. Fa rehefa mihevitra ny hafa ianao dia mijery ny problème ny hafa dia lasa ianao ny solution dia lasa any aminao ny olona no mitady satria izay nitady avy ny valiny any aminao. Tsy mare teka manana. Lôjika tsotra ilay izy. Amin'ny ara-panahy mety amin'Andriamanitra no fa manana toe-po be fitiavana sy fanetretena ho an'ny hafa. Mamboatra fo fotsiny eo anaty vavaka sy fifadian-kanina mba ho disponible ho an'Andriamanitra, afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra satria tsara fiombonana aminy, sady mahasoa anao izay mahasoa ny hafa ihany koa. Tsy anao ve mandroso e? Iza ny vonona mandroso miaraka amin'ny Jesosy? Atsangany ny tanan'izay vonona mandroso miaraka amin'ny Jesosy. Halleluia. Sotra Jesosy eo. Ampahita fitian'ireny tanana mitsangana ireny ianao. Ary ny zavatra azoko antoka, hiasa mahero amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Mino fa mivavaka sy fifadian-kanina androany dia afinaritra ny weekendinay mianakavy kely. Iomina latabatra aminao izay androany. Iray tanteraka fosifianana aminao ihany koa. Jesosy eo. Aoko izao latabatra izao. Tsy hoe latabatra miorina fotsiny tamin'ny nanamasinanao anay fa zanakao izay. Fa nanay finiavana anaty fanoloran-tena tsara anamasina anao satria zanakao izay. Aoko masina ianareo satria masina ho Jehovah tompony maro. O Jesosy, aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Aoka tsy miasa fanompona no anamarinantsika tena ka fa atonga antsika hijoro ilaza fa mety amin'Andriamanitra isika rehefa manao ny asany. Mijoro ao anaty fahatakarana, mijoro ao anaty fahatokiana. Fa tsy izay manao hoe tompoko fa izay manao ny sitrapon'ndraikitra ny an-danitra no andova fiainana mandrakizay. Maro amin'izany ny laza. Efa nomaka dia minita amin'ny anaranao izay nampiasain'Andriamanitra izany. Efa naminany mpaminany be izany. Efa nanao asa lehibe mpanangana amin'ny maty izany. Fozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo. Fa ngamotsy ianao no nanangana an'ilay olona iny e. Dia hoy Jesosy hoe tamin'ny anarany. Izany hoe misy olona izany mampiasa ny anarany fa tsy voatery hoe fantany. Ilay anarana fotsiny tonga dia mety. Izany maha-grand Jesosy. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra tsy ianao ampiasa azy, ampiasa ny anarany na ianao ampiasainy fa ianao fantany amin'ny fotoana iverenany. Ny ahafantarany ianao miombona aminy androany hariva, miverena amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra tsara. Atao izay tena hivavahana, iraisana tanteraka amin'i Jesosy. Aza lahy ny andro mifanditra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Marary ny foko fa nitsahanao zoako ary hanofo be izany. Tsy zakako mihitsy fa malahelo aho satria nahoana. Tsy ampifandiny teny izany. Ny fahamarinana ianao no blessé. Maratra ianao rehefa tsy mety aminao ilay teny. Ary mahatonga ilay ratra misy fanahy miazona anao. Raha tonga ilay teny nafaka anao, ianao tsy manaiky. Dia lasa tsy te hihaino an'ilay izy ianao dia tiana hoe vitena ilay izy. Izao anefa vavaka afaka miheviteniteniko ianao fa tsy afaka hiviten'Andriamanitra tsy hanitsy ianao izany. Satria raha tsy za dia misy toriteny rehetra amoron-dalana eto izay tokony lazaiko eto nampitanen'Andriamanitra azy eny. Dikan'izay hitotototo foana isika. Eto tsy zakako ary tsy zakako. Sao dia tsy tokony ho eto tsony efa any amin'ny planety hafa. Fahamarinana ny zaraiko amintsika. Dia ka ny tenim-pahamarinana anovany ao anatintsika. Mandroso sika miaraka amin'ny Jesosy satsy izany. Zanaky ny avo indrindra dôly moa. Ho any an-danitra dôly e. Mpanompon'ny fahamarinana dôly. Anamasina an'Andriamanitra daholo. Manaova haleluia ho an'Andriamanitra ary. Haleluia. Hozy Jesosy tamin'ny alazena madiana azy.
ty le tianako izay vakina ho anareo zao natao voafahatsiarovana misaora azy takizany koa ndranom-boaloboka tia ndrano fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo ka anao vinanareo mihinana mosy misotro amin'ny kapoaka dia manambarany nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviko ho Jesosy nanambarany nahafatesany mandra-piaviny ankehitriny tompo iombona aminao zay amin'ny rano fanekena iraisanay fiainana aminao misaora azy tsika isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo fofany milanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra halleluja mamiry Jeso mamiry Jeso Alléluia. Alléluia. Mazotoerana tokoa. Sady efa manatanteraka mifanatitra iantsika ny fahavolo-karena sy sakrifisy zay anomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Alaka nefa nambara teo na mafisy mpanompon'Andriamanitra dia tsy misy ny regroupement zay tokony atao eny amin'ny bypass noho ny amin'ny toetrandro. Fa atsika tsirairay avy kosa mandra-parivan'ny andro dia miezaka mifantoka ary manaraka nireo taridalana rehetrarehetra zay alefa amin'ny Facebook, alefa any amin'ny hvkl-mission, any amin'ny messenger, ny amin'ireo zay ao anaty groupe dia zay ny fandaminantsika androany na izany na tsy izany toy foana ny Fifadian-kanina ny organisation ny taridalana rehetrarehetra zay atrehantsika mandritra Fifadian-kanina dia afaka manaraka ianao na amin'ny famonjena sekoly maraina na ihany koa eny amin'ny maraina sy ny hariva ao anatin'ny Facebook zany dia afaka hitantsika ny taridalana isan'andro inona indray ny tokony hoentina mbavaka, inona ny zavatra tokony
anamboarantsika fianam-panahintsika isan'andro araka ny voambarata hoe miazakazaka ny fotoana ary afoezin'Andriamanitra ny fotoana araroto izy ny mpanompon'Andriamanitra teo nampatsiahany ten'Andriamanitra hoe araroto ny andro azo anovatsoa dia ny dikan'izany mila fantarinao inona le soa, mila fantarinao mila miaraka amin'Andriamanitra foantsika mba halalantsika an'izany fotoana isa-maraina misy ny sekoly araka ny nambara teo rehefa le fotoana tsy eo ampelantanantsika ny fotoana fa eo ampelantanan'Andriamanitra na ihany koa eo ampelantanan'le anankiray dia raha mbola misy ny fotoana lazaina amintsika eto hoe misy ny sekoly dia araroto raha afaka ianao amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany isa-maraina etsy amin'ny supérieur Analakely 2e étage araroto fa misy fotoana zany latsinainy sekoly mpanasitrany na talata sekoly mpamana olana larobia sekoly ny tokantrano sy fanambinana ny fitahin'Andriamanitra araroty reny fotoany reny mitady foana ny asa fanompona mikatsaka foana izay fomba rehetra ahafahantsika tsirairay avy na mamonjy ny tenantsika na mamonjy ny hafa ara-panahy zay no mahatonga le fandraisahana tetomaly ny amin'ny resaka application dia fomba anankiray mba iazahantsika iarahantsika mifampitantana sy anampitsika ny hafa mba ho tonga ny an-danitra daholo dia tsika izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka application sy ny zavatra ohatran'izany dia efa nambara tetomaly hoe mba afaka manatona amin'ny pasteur Njivotsika mba mifanohana mifanampy mitady izay fomba rehetra mba hanatsarana n'izany mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ndao tsika hitsangana ary ndao tsika hitsangana mba hanolotra izao fanatitra fa volonkarena sakrifisy tao sakrifisy ho an'i Jesosy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo, misaotra anao zay fa mbola velonainy zay ary raha mbola tsy tonga amin'ny farany izy ianao dia misy foana ny antenaina tsy tompony fotoana zay fa ianao ny tompon'izany dia androany manokana zay tompo dia hisaotra anao fotsiny satria mbola velonainy zay mbola menao fotoana zay afaka miaraka aminao afaka miompona afaka miratrape zay rehetrarehetra mbola tsy vitanay miaraka aminao. Androany ihany koa zay manavao an'izany rattrapage zany amin'ny alalan'ny fanatitra sakrifisy fahafolon-karena raha isy tompo ho anitra kasitrahany zany tahony tsirairay avy satria nitahinao izy ireo tamin'ny fotoana rehetra mandra-pahatonga ny androany sy izay mbola ho avy rehetra makasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika tiaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra lohany vavaka tsika dia tiako hoe iombona amin'ilay Andriamanitra tsy natao tanana izy le mitoetra amin'ny fiandrianana mandrakizay izy le hitahiry ianao anatin'ny vavaka sy fadikanina izy le manome fifantohana antsika hifantoka tanteraka aminy. Halleluia. Sakana Jesús,
avofany amin'ny lanitra ny taninao dia mitenena amin'Andriamanitra mila anao ny fiainako Andriamanitra okenao eo amin'ny fiainako Jesosy ianao ny laiko eo amin'ny fiainako ianao ny rehetra amiko Andriamanitra ary androany arivo tiako ianao androso lalindalina kokoa amin'ny fiainako ao anatin'ny fokolalina ny fantsiana ny fanamboarana ao anatin'ny fitokanako Jesosy halleluja mandroso Jesosy tungasu yanawe famanenana ifanacheanao manirinifu teitweranao kasiwao Jesosyo fama